faly miarabatsika rehetra indray a sika izay manatrika eto atoerana moa zany a sy ianao izay manaraka anay a mivantana any amin'ny tambajotra tseratsera makasitraka indray ny amin'ny fahasoavan'ny tompo ny amin'ny famindrapony a ny amin'ny mbola nomezany atsika indray an'ity andro androany ity a ary matoka hoe tsy amin'ny fahazarana tokoa natongavantsika eto androany a fa tompo dia tena miandry la etaeta lalina ny anatintsika tsirara iavy ihany a na isika izay manaraka anay isaky ny alarobia eny amin'ny tambajotra tserasera eny a matoka hoe miteny aminao ny tompo a dia manambara ny sitrapony a hatrany hatrany a manazava ary zay tena isaorana azy rehefa mbola tonga ny alarobia tahaka an'izao ohatrany hoe mandeha aingana be le andro a tonga indray ny alarobia fa minao hoe ny tompo dia anisy etaeta foana ao anatintsika ao fiandrasana hatrany a satria tanjon'Andriamanitra dia ny ampandroso atsika ampitombo atsika ara-panahy dia mandetaeta azy hatrany isika maniry azy hatrany isika dia ndao tena mbola nokatra ny fotsika hatrany hatrany satria matoka hoe manana zavatra ho ampita amintsika indray Andriamanitra androany manana zavatra izay ahafahantsika indray tena mbola hiazava resaka momba ny famelan-keloka isika androany na pardon dia mihina hoe ny zavatra be da be indray mbola ho azavain'ny tompo any anatintsika any anafaka atsika dia hitondra atsika indray ho amin'ny fahazavana tsy ho amin'ny fahazavana fotsiny ihany fa ny fanahin'ny tompo a dia hiteny any anatintsika any a dia atonga atsika tena ho afaka amina mety hoe tsy famelan-keloka na zavatra be da be izay mety mbola mamatotra atsika fa mino fa eto Andriamanitra dao tsika hitsangana dia hivavaka dia ametraka nyity fotoanytio ampelan'ny tanany tompo a alleluia raha eo mankasitraka feno anao izahay a tena feno fankasitrahana izay Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra ataonao a famindraponao a famelanao a satria vaovao isan'andro tokoa zany eo amin'ny fiainanay tonga eto izay androany Jesosy a eto amin'ny fanatrehanao indray ary fantatro fa ianao dia Andriamanitra ny akaiky sy Andriamanitra ny lavitra koa ianao a ako te hiasa feno ao anatinay hatrany hatrany ianao zay le fanomananao Andriamanitra nay fiangonanao satria raha ho avy eny amin'ny raha ho any-lanitra ianao Jesosy a dia hitsehina fiangonana tsisy pentina tsisy kendrona tsisy kilema masina ozy ny teninao raha eo tena mangetaetanao indray zay androany maniry anao mafy indray ny fonay androany tario ny olonao Andriamanitra ray tena tario indray tena iankohatra eo anatrehanao tario indray androany andrezy avy aminao indray Jesosy a satria Jesosy tena alanainy mety fahazarana rehetrarehetra fa fantatro fa manatrika eto amin'ity toerana ity indray ny fanahinao tena nazava indray izay teny atramikely indrindra tompo azavao any anatina ihany Jesosy a tenao ka tena hikasika ianao tenao ka hiasa ianao tenao ka aneo ny voninahitra ao manokana ianao satria Andriamanitra velona ianao satria Andriamanitra ray izay tena mitatsaka ary mitady ny ampandroso anay hatrany hatrany miasa eto Jesosy androany a tena miasa eto ianao tompo ok ianao tena anala ninina Andriamanitra mety fiarovana mafy rehetrarehetra ny anatina ihany Jesosy a mety manakana anao tsy hanao asa ny anatinay tsirara iavy asehony herinao Andriamanitra amin'ity andro androany ity indray satria hitondra alarobia foana ianao Andriamanitra ray alarobia indray androany alarobia indray amin'ny heviny fa mino tompo fa ao anatin'ny fotoana rehetrarehetra izay hitoeranay eo amin'ny fanatrehanao aminatin'ity fotoana androany ity dia matoky izay Jesosy a fa hiasany anatinay tsirara iavy ihany ianao satria tsy tonga amin'ny fombafomba izahay androany fa mangetaeta ny fonay tsirara iavy asio tena hisokatra ny fonay
Tompo na manaraka amin'ny tambajotra tserasera zay zao dia ianao hikasika manokana, ianao hiasa manokana, ianao haneho ny voninahitra manokana, dia misaotra sahady Jesosy ny amin'izany fahasoavana lehibe zany, amin'ny anara maherinao Jesosy Kristy avy Nazareta. Alleluia, amen. Då tsika tia mafy an'Andriamanitra dia ndao hidera azy androany, andao hankalaza azy androany. Andriamanitro ifoko nideranao, ifeoko noasanatro fayanao utokiko voaharina itenako nukuloinao tanteraka lasao hoe mamiko ianao, mamiko ianao, mamiko toko satria panaso sy panamboatra nahatonga ny usambatra sy ovelona finaritra. Ndao averitsika Andriamanitro, Andriamanitro, Andriamanitro nifoko bideranao, nifeoko noasanatro fayanao utokiko voaharinao itenako nukuloinao tanteraka mamiko ianao, mamiko toko satria panaso sy panamboatra nahatonga ny usambatra sy ovelona finalitra. Indro ao anitsy tena, indro ao manetry tena sy manao ny fanekena anatrehanao riray hoanao mandraky izay. Indro ao manetry tena, indro ao manetry tena sy manao ny fanekena anatrehanao riray hoanao mandraky izay. Jesosy io ity ao, Jesosy io ity ao re manolo tena hoanao. Jesosy io, Jesosy io ity ao re manolo tena hoanao. Haleluia. Niteranao Andriamanitro
iravoravo hitehaka ho an'ny tompo anatin'ny feokira. Halleluja. Sautranao zay dao ilaza hoe Andriamanitra he mahagaga. Andriamanitra he mahagaga ny zavatra nataony tananao. Kitana ny kitana sikotrokoranandro nampiseho hoanao ny herinao. Mideranao Andriamanitro. Faleibe Andriamanitra masy mandidy ianao. Tsy misy zavatra tsy ao ambanin'ny fifehezanao. Fa ny zavatra rehetra dia ao ambanin'ny fifehezanao avokoa Tompo. Lehibe tokoa ianao Andriamanitra. Lehibe loatra ianao ka tsy takatra ny saina. Halleluja. Salve Jesus. Otsika tena nokatra ny fotsika amin'ny Tompo androany dia nandrandra ny fotsika ho any aminy androany. Nandrandra ny fotsika tanteraka ho any anaty lalana. Ao anatin'ny fotsika lalao ty androany ity. Fanahy masino avy.
ao anatiko lay fiainam-baovao avy aminao tsy ho toy ny taloha tompony fiainako fanahy masino milanao ao miandrandranao miandrandranao ny ao anatiko ao lay fiainam-baovao avy aminao tsy ho toy ny taloha tompony fiainako fanahy masino milanao ao fanahy masino fanahy masino avy fenoy ny foko miamiko tontolo fanahy masino avy faniriko indrindriana lazao ihany fanahy masino avy fanahy masino avy fenoy ny foko miamiko tontolo fanahy masino avy satria faniriko ianao faniriko indrindrianao miandrandranao miandrandranao ny ao anatiko ao dia lay fiainam-baovao avy aminao tsy ho toy ny taloha tompony fiainako fanahy masino milanao ao miandrandranao miandrandranao raha io ny ao anatiko ao dia lay fiainam-baovao avy aminao tsy ho toy ny taloha tompony fiainako fanahy masino tsy haiko hoe afaka ilaza an'izany marina ve isika androany nao ilaza hoe miandrandranao miandrandranao ny ao anatiko ao dia lay fiainam-baovao avy aminao tsy ho toy ny taloha tompony fiainako fanahy masino lazao faran'izany miandrandranao ndotsika rehetra hiaraka ilaza hoe miandrandranao ny ao anatiko lay fiainam-baovao avy aminao tsy ho toy ny taloha tompony fiainako fanahy masino milanao ao deranao zay fanahy masina deranao zahay tompo tsy misy hafandraindrainay fanahy eo akoatranao rery any tsy misy hafa afaka mandrisy lahatra ny fonay afa-tsy ianao rery any fanahy masina androany izay dia mideranao mankalazanao fa ianao ny afaka mitaonanay anantona andray afaka mitaonanay ho amin'ny famarinana rehetra deranao zay fanahy masinao
teranao zahay, teranao zahay, halleluja. Família nyerinao utanjaka lazao ihany fanahy eo feno zay fanahy eo feno zay feno zay família nyerinao utanjaka lazao hoe intiny fokonenanao halleluja intiny fonenanao tiao tempolinao tiao tempo itoerana ndosika rehetra hiarahirana zany fanahy io feno zay feno zay família nyerinao zahay família nyerinao utanjaka lazao ihany fanahy io fanahy io feno zay família nyerinao família nyerinao utanjakay 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 lazao ihany intiny foko fonenanao intiny fonenanao tiao tempo itoerana intiny foko fonenanao intiny fonenanao fonenanao tiao tempo itoerana saotra fanamasino satria raha tsy teo ianao dia zava-poana ny fiainanay mandeha araka ny tany nofinay sy ny fanirinay sy ny sitraponay fotsiny izahay hamoderanao zahay ny amin'ny asa fitaomanao ny amin'ny asa fisarianao anay ny amin'ny fandresenao lahatra ny fonay
fisaotra Jesosy, saotra anao ny amin'ny zavatra rehetra, ho anao aneny voninahitra sy ny tera ary mihaja mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Tsara ny tompo a. Eto izy ary minao hoe hiteny amintsika izy androany a, dia minao fa efa nitain'Andriamanitra sady ny fanahinao a tao anatin'izay fiderana izay a, satria tsapa eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Zay ny tena zava-dehibe loatra raha lahy sy anabavy hoe tsy tonga eto sika noho ny olombelona fa noho ny Andriamanitra. Dia afaka hiteny malalaka amintsika indray izy androany a, na ireo manaraka, ianao manaraka anay amin'ny tambajotra serasera ary a, dia matoky aho hoe hiteny aminao indray Andriamanitra androany, hiteny amintsika tsirairay avy Andriamanitra androany a, ary tsy mitsahatra miteny amintsika izy a, satria tiany isika. Amen. Satria malalana isika, satria sarobidy eo masony isika tsirairay avy. Dia hanokatra ny fotsika indray androany, andeha tena hanokatra ny fotsika, amela ny fanahy masin'Andriamanitra, ampita ny teny indray any am-potsika tsirairay avy any a, anadio a, anafaka, mety hanotsokotsona antsika ny tenin'Andriamanitra, fa matoky aho hoe mahatsara antsika izany. Dia raisitsika ny mpanompon'Andriamanitra lalahy mikia tondra antsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity fotoana ity. Bonjour à tous. Miarabantsika rehetra. Comme Audrey a partagé tout à l'heure, araka ny zarainy Audrey teo a, très content d'être là. za ihany koa dia faly tonga eto a. Joie d'être là. Izany fifaliana ho any eto a, mandalo eto Paris a, avy any Brazzaville. Toujours très heureux de vous revoir. Dia faly foana mahita anareo a, ary miaraka aminareo ihany koa anatin'ny fotoana fohy a. Nous savons que le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies, dans nos Ary cœurs. fantatsika fa ny tombo dia miasa amin'ny fiainantsika ao Nous am-potsika, grandissons ary mitombo isika chaque jour. isan'andro a, Nous sommes de mieux en mieux établis dans le Seigneur. dia miorina ao amin'ny tompo Nous sommes hatrany isika, fortifiés à chaque fois que nous entendons la parole de Dieu. mahery isika isaky mare tenin'Andriamanitra, ary tena mampahery izany rehetrarehetra izany. Pendant qu'on adorait le Seigneur, Tamintsika nidera sy j'avais une niakoaka pensée tamin'ny qui est tombo venue teo à a, cœur, comme quoi que dia nisaina tonga tato am-poko le Seigneur est dans fa ny tombo dia ao anatina un mood dao atao hoe de vanim-potoana, restauration, vanim-potoana famerenana amin'ny laoniny, de restauration dans la vie de ceux vanim-potoana qui famerenana amin'ny n'avaient laoniny pas de discernement ho an'ireo olona izay ni tsy de manana révélation fanambarana pour sy fahaiza-manavaka accepter et vivre mba des hanaika choses qui sy ne devaient pas aina vivre, izay zavatra et tsy tokony iainan'izy des ireo a, doctrines ireo qui ne doivent pas fotom-pampianarana suivre. izay tsy mila arahan'izy Et ireo na que tsy je tokony pense le arahan'izy Seigneur ireo a. est à l'œuvre, Ary mino fa ny tombo est à dia l'œuvre miasa pour miasa ramener vers lui, mba hamerina any aminy que ce indray soit a, des pasteurs, que ce na soit ireo des chrétiens, pasteur zany na ny kristianina zany pour a, vivre la réalité mba hiaina ny de zava-misy l'évangile marina de Jésus-Christ. ny amin'ny Il filazantsaran'i veut Jesosy libérer les Kristy a, captifs. te hanafaka an'ireo Et quelquefois, on voagetsy ne izy a. réalise pas que les chrétiens sont captifs. Indraindray tsy tonga saina kristianina Captifs hoe voafatotra izy ireo a, des doctrines étrangères, voafatotra ny fampianarana de ce qu'ils ont hafahafa, entendu, ny zavatra ren'izy de ireo ce a, qu'ils ont reçu, zavatra voarain'izy ireo a, et ils l'ont vécu. ary ny ainan'izy ireo anefa zany. Mais le Seigneur est à l'œuvre Fa miasa kosa ny et tompo, il va restaurer ary izy no hamerina amin'ny laoniny de maro ceux a, qu'il appelle ireo izay son nantsony choix, a, sa manière de voir les satria choses. safidiny ireny olona Il ireny a, est- fomba fijeriny ireny olona il est ireny Dieu. a, ary Andriamanitra Et donc, izy a. Nous nous attendons, Dia et tsika vous pouvez vous attendre, miandry ary nareo koa Ah. tokony hiandry a, voir la restauration ahita dans la vie des ny gens, des famerenana amin'ny laony amin'ny qui fiainareo sont kristianina, pas perdus, mais qui tsy sont very loin. akory izy ireny loin a, de la vérité. fa lavitra ny famarinana kosa. Le Seigneur veut nous libérer, Fa te hanafaka antsika ny tompo, libérer de notre captivité hanafaka antsika amin'ny fahababoantsika, et nous emmener sur un chemin ka hitarika antsika eo amin'ny lalana izay mitondra makany amin'ny fiainana, un chemin de liberté. lalan'ny fahafahana. La liberté, c'est quelque chose de Ny très précieux. fahafahana dia Et zavatra malheureusement, beaucoup sarobidy a, de chrétiens nefa indrisy ne a, sont pas libres.
fa maro amin'ny kristianina ny tsy olona afaka Et ils suivent ary manaraka an'izany izy ireo a tsy misy fahaiza manafaka manaraka an'izany a nefa tsy misy fanambarana croyons que le fa Seigneur mino kosintsika fa ny va tompo a enlever le voile et dia va hanala toucher les ny cœurs, parler au cœur, fisalobonana ka et les hiteny emmener ao à anatin'ny écouter et fo a entendre ary ahitarika azy ireo a hiaino a qui les emmène à filazantsara grandir izay a hitarika azy dans ireo la hitombo liberté. ao anatin'ny fahafahana amen Et donc, noho avant zany de a partager, mialohan'ny izarako ny que- loha hevitra je veux vous parler, izay tiako resahana J'aurais aminareo aimé a vous encourager. dia maniry aho Tous qui ampahery êtes anareo a izay manatrika eto L'apôtre Paul nous encourage ny apôstôly paoly dia mampahery à atsika marcher mba handehanantsika dans le même esprit, ao anatin'ny fanahy iray à marcher d'un même cœur andeha amin'ny fo et ne iray pas avoir nos propres révélations, ka tsy hanana ny fanambarantsika manokana isika manière de voir les choses. na fomba fijerintsika Nous sommes manokana quelques centaines de personnes ici. amanjato Chacun antsika de nous tonga peut eto a avoir une manière de comprendre et de ary voir. afaka hoe ny tsiraray avy amintsika afaka samy manana ny fomba fijeriny sy ny fihetsiny a Chose que nous ne ary zany voyons zavatra pas zany dans nefa dia tsy hitantsika le Nouveau velively a Testament. ao amin'ny testamenta vaovao Et ça touche ary zany beaucoup anefa de choses. dia mahakasika zavatra maro mikasika La zavatra manière maro zany a que ny fomba nous encourageons les gens, la ampahiresantsika manière olona que nous ohatra parlons aux gens. ny fomba Je parle iresantsika pas amin'ny d'attitude, olona je parle de tsy compréhension. miresaka fihetsika fa ilay Et que fatakaratsika nous mihitsy tous, nous avons besoin de marcher. ary isika rehetra dia mila mandeha amin'ny taridalana ray Vous savez, la parole de Dieu, tanareo ny tenin'andriamanitra l'apôtre Paul, ny apôstôly paoly a il met en garde le peuple de Dieu dia mampitandrina ny vahoaka an'andriamanitra izy mba tsy ho lavo a dans les émotions, ao anatin'ny fihetsem-po mais de fa pouvoir kosa ensemble miaraka prendre un chemin. andray lalana miaraka izay mety Nous heverintsika pensons mety heverintsika pourrait déranger quelqu'un, hoe nyeligelona olona ray secouer la vie de na quelqu'un, pourrait notsikotsina fiainan'olona le faire ray prendre des décisions. ka tonga azy lasa mety hoe hanapa-kevitra La parole de Dieu, elle est claire. fa mazava kosa ny Et l'apôtre tenin'andriamanitra Paul, ary ny apôstôly dans paoly a certaines situations, eo anivon'ny nous tranga sasatsasany dia de ne mangataka rien avoir amintsika avec quelqu'un hoe aza mifampirara amin'ny olona qui isika se nomme en frère, izay mitony tena agit oralahy d'une manière contraire à la parole de kanefa Dieu, ny fihetsiny autrement dia dit, mifanohatra amin'ny tenin'andriamanitra pas une fois le tsy temps, hoe lavo indray mandeha izy a na sendra lavo fa ny fomba fiainany mihitsy ny le izy a ka mahatonga azy a tsy manaja an'andriamanitra ary a tsy manaja ny tenin'andriamanitra nous instruit. ary paoly dia mampianatra Et antsika moi, je pense que fa za kosa mihevitra hoe tsy tokony moi, ho je zany e pense que ça ne devrait pas être comme ça. ny eritreritra hoe tsy tokony ohatr' zany le izy a satria sao dia atezitra olona eo aho Mais ou kanefa alors, na ihany koa qu'est-ce que nous allons faire? inona aza ny tokony ataontsika Chacun va décider comment, move ny tsiraray avy mila manana ny comment il fanapahan-keviny va agir dans ohatrany une ahoana ny situation. tokony Ou alors, andravonina nous any avons an'io la trango io parole de Dieu sa ve manana ny tenin'andriamanitra isika révélée par l'Esprit de Dieu izay nambara ny pour fanan'andriamanitra demander d'agir d'une mba telle manière hitahika amintsika hoe tokony izao ny fihetsiska manoloana et an'ilay peut-être que tranga nous ne comprenons pas. izay mety tsy fanaraka amin'ny Nous ne saitsika voyons pas vraiment le cœur du Seigneur mety dans tsy l'action hitantsika qu'il nous loatra ny fon'ny tompo ao ambadika ilay a Mais fihetsika zay nous sommes takiany appelés tompo ataontsika à obéir, fa nantsoina à isika nous akatoa soumettre à la parole de sy Dieu. anaiky ny Non tenin'andriamanitra pas quelqu'un, tsy à la anaiky olona parole akory a de Dieu. fa anaiky ny tenin'andriamanitra Nous tous avons besoin de noho marcher izany sur tsika un rehetra chemin dia mila où, mandeha amin'ny lalana quand iray a l'Église demande ka rehefa de misy prendre taridalana un chemin, ray a nous takiany sommes tous fiangonana réunis sur andehanantsika ce dia miara-mandeha amin'izay et lalana que izay nous ne avokoa prenons tsika pas un rehetra autre chemin. fa tsy lalana hafa indray no raisitsika Ben, satria je pense que satria ça hoe zao fait ny du amin'ny mal à fihevitro quelqu'un. sao dia Non, mandratra olo zany tsy a pas du tout. tsy zany velively L'apôtre Paul a livré, fa ny apôstôly livré paoly un zao a homme à Satan. dia nanolotra olona anankiray ho an'ny satana Pourquoi? inona no antony Est-ce que c'est simplement pour le punir? ho famaizana azy fotsiny ve zany Pas tsy a l'attitude du fa Seigneur. tsy izany mihitsy ny toepon'ny tompo a na tokony ho toepon'ny kristianina fa ao ambadika izany rehetrarehetra zany a
pour le salut dia de la misy personne. fanapahan-kevitra ny raisina ho an'ny famonjena n'ilay olona anankiray ho an'ny fibebahan'ilay olona na hitarika n'iny olona iny na izy olo io na izy olona io a mba handiny teny izy katakarany fa raha misy zavatra manjo azy dia afaka hiteny amin'ny fanan'Andriamanitra ary hitarika azy hiverina amin'Andriamanitra ka tsy hitoizantsony ao anatin'ilay fiainana iainany. Izany hoe ilay fomba fiainany mihitsy izany. Donc, Noho izany nous avons besoin, nous tous, isika rehetra de porter dia le mila même cœur, mitondra an'izay le fo même iray izay, esprit, izay de fanahy l'évangile. iray izay a dia ny fanahy filazantsara ka tsy hanana fomba fiheverantsika manokana satria ny fiheverako manokana dia tsy misy tombam-bidiny tsy manana ny fiheverako manokana aho. Une opinion sur quelque Za chose, zany sur tsy une tokony manana situation. fomba Je ny dois fiheverako manokana anatina tranga anankiray fa mila mahita vahaolana aho a ka mampifanitsy ny foko a sy ny saiko a mifanaraka amin'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra dia tapitra hatreo. Mety hanotsikotsina kely zany a, mety hanelingelina kely ahy zany hoe anaraka ny feon'ny Tompo sy ny lalan'ny Tompo aho fa nefa mila tsy maintsy ataoko izany. Ao a, Nous ne sommes pas comme le monde. fa tsika tsy tahaka an'izao tontolo izao hoe samy manana fomba fiheverany ny olona eny amin'izao tontolo izao. Une pensée, Fa c'est la pensée saina iray ny ananantsika dia sain'ny Tompo a, fo iray ny ananantsika izay a aseho anatin'ny tenin'Andriamanitra dia ny fon'ny Jesosy izany. Amen. Et quand le Seigneur a parlé, Ary rehefa miteny ny Tompo a, besoin de nous montrer rehefa quelque te haneho chose. zavatra amintsika ny Tompo a, Qui sommes-nous? dia iza moa Pour nous isika lever, Dieu, non, moi, je hoe pense hijory za tsy miombon-kevitra amin'izany hoe tsy manaiky an'izany aho fa tsy zany. que Paul dit. Zany ny ambaran'ny Paoly Nous marcher d'un mba même ahafahantsika cœur, mandeha amin'ny fo iray selon l'esprit de l'évangile. mifanaraka amin'ny fanahy filazantsara. Pas beaucoup peut-être. Mety tsy hakasitrany maro zany angamba, Voilà, nous, fa isika tsy à tonga vouloir eto a plaire au peuple de hitady Dieu. sitraka amin'ny vahoaka an'Andriamanitra. On ne veut pas Tsy plaire a, au peuple de Dieu. On tsika veut tsy plaire au mitady Seigneur. sitraka amin'ny vahoaka an'Andriamanitra fa teo hakasitrahany Tompo isika Le seul no anotokana ilantsika à qui nous sitraka. devons plaire. Ilantsika sitraka. Et souvent ça peut nous déranger. Ary matetika mety maneligela antsika zany a fa tsy maninona On s'aligne. fa mila mampifanitsy ny fiainantsika tsika. Amen. Noho izany a Dans, dans notre vie, eo amin'ny fiainantsika tous makristianina les jours, isan'andro zany ayant affaire avec des frères et des sœurs, amin'ny fifandraisantsika amin'ny rahalahy sy anabavy a de nous aligner. dia mila mampifanitsy ny Et fiainantsika si isika. nous ne savons pas quoi Ary faire, raha tsy haintsika ny tokony atao a dia misy lehilahy eo anoloantsika izay nantsony Tompo ireo olona ireo a mba hitarika antsika hoe izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra. pour vous donner mon Fa tsy opinion. tonga eto akory hanome ny hevitro manokana ary tsy tokony hisy rahalahy na anabavy anankiray hanana ny fiheverany manokana ihany koa. Nous avons la parole de Dieu. Fa manana ny tenin'Andriamanitra isika isaorana azy Désastre et quel satria désordre korotana manao ahoana re dans l'église du no Seigneur. misy eo Si anivon'ny nous fiangonan'ny laissons- Tompo a nous laisser libre de raha faire navelany a selon ce qu'on pense, selon notre anao opinion. a zay tiatsika ataontsika araka ny fiheverantsika sy ny hevitsika mety korotana no misy a kanefa mila isika manetry tena Nous humilier. manetry Et ne tena pas laisser notre orgueil ka tsy hamela ny avinavitsika azo vahana fa hanetry teny eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny teniny satria izy tenany ihany ny teny. Amen. Il y aura des Noho situations izany tsy devant maintsy nous. hisy tranga Nous ho aurons des atrehantsika, tsy maintsy hisy tranga ho atrehantsika fa mba asoany rehetra tsy ny fiangonana ihany fa mba asoa indrindra ilay rahalahy na ilay anabavy anankiray izay mila matetika fanitsiana avy amin'ny Tompo a. Non? Sa tsy zany? Qui a besoin d'une correction. Mila fanitsiana avy amin'ny Tompo izy ireo a dia mila mampifanitsy ny fiainantsika isika. Soyons unis dans tout ce que Dieu veut faire. Araokitsika iray ao amin'izay tian'Andriamanitra atao. Za tena te haporisika anareo a mba tsy hetsika isika ao anatin'ny fihetsepontsika Mais agir fa hetsika ao amin'ny fanahy. l'esprit de Dia ny fanahy ny filazantsara izay fon'ny Jesosy izy tenany mihitsy zany. Azany tena katsahantsika. Amen. Ok, c'est bon pour tout le monde? Ao antsika rehetra. Allô, allô, c'est bon? Allo ao ve o? Cool. Mety zany e. Très bien. Ok. Ao ary ho aho manokana herinandro vitsivitsy na volana vitsivitsy Que zay je a parle sur la doctrine de Jésus-Christ. izay nyresako mba ny fampianaran'i Jesosy Kristy a fampianarana tsy misy kilema ary naiza lehako a Le
le thème que je parle. dia izay lohahevitra izay resahako. C'est pourquoi vous avez besoin de rester en contact. Izay no antony mahatonga anareo tokony anjohy mandrakariva, satria tsy voatery eto isan'andro ary tsy za mitory ny tenin'Andriamanitra aminareo eto isaky ny alahady, fa kosa afaka ianareo Faire comme si que je suis là. ohatrany hoe eto ihany isaky ny alahady, Ce n'est pas pour me tsy hoe hanaradia Non, manokana je veux akory pas a, que vous manquiez quoi que ce fa soit. tsy tiako Et fotsiny puis ianareo encore a une tsy fois, are nous a, marcher dans le ary bon averiko ihany hoe tiako isika andeha amin'ny fanahy iray, satria maro loatra ny fampianarana hafa, betsaka loatra ireo fampianarana, ireo lohahevitra avy amin'ny tenin'Andriamanitra, ary indray a very-hevitra mihitsy ny kristianina, very-hevitra izy, tsy hay intsony hoe inona no tokony hinoana. Mare olona anankiroa izy a mitory zavatra mitovy nefa samy hafa ny hitoriany azy a, dia farany izy a tena very-hevitra tsy hitantsony izay alea, fa ny tompo tsy tonga ampifangaro atsika, tsy tonga eo ny tenin'Andriamanitra ampifanjevo atsika, fa mifanohatra amin'izany a hitarika ny fontsika, atsapantsika ny fon'ny tompo a amin'ny zavatra rehetra hitantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Noho izany itoy aho a Le thème de la saine doctrine. ao anatin'ny lohahevitra eo fampianarana tsy misy kilema, dia resaka aminareo a momba ny famelan-keloko aho, dia hozy izy angamba ianao hoe efa reko in-dimapolo zany, fa za koa efa nare olona miresaka mba famelan-keloko amin'ny endrika maro, satria maro amin'ny kristianina eny fa na pasteur aza dia tsy mahatakatra ny alaliny atao hoe famelan-keloko Et Andriamanitra. c'est pourquoi que l'Église Azany no atiny ny fiangonana lasa mitondra fitsarana tsikera eo anivon'ny fiainany maro, par ceux qui ne comprennent pas satria tsy azon'izy ireo ny alaliny atao hoe sy ny herin'ny famelan-keloko Andriamanitra. Et pour commencer, Ary hanomboako azy a dia angataka aminareo aho, d'ouvrir votre Bible avec moi sokafo ny baibolinareo miaraka dans amiko 1 Timothée chapitre 1 verset 12. ao amin'ny Timoty voalohany a, toko voalohany andininy faha 12. Le but de démarrer sur ce texte, Ny tanjon'ny hanomboantsika mamaky an'ity andininy ity a, c'est pour nous montrer qu'est-ce que Jésus dia entina hanehoana antsika hoe a accompli à la croix inona ny vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, pour nous faire comprendre mba le but de sa venue. ahafahantsika mahatakatra ny tanjon'ny fiaviany a, ary inona ny antony ny aviany, Et qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un ary inona zavatra mitranga eo amin'ny qui olona ose ray croire en lui. izay a Et samy l'apôtre ino Paul nous azy. dit dans le verset 12, Dia zao lazainy Paoly apôstôly ao amin'ny andininy faharoa ambin'ny je folo ny rends Timoty grâce à voalohany, celui qui m'a fortifié andininy à voalohany, Jésus-Christ notre Seigneur, misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho izay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho m'établissant ka dans le notendraeny ministère. ho amin'ny fanompona. Moi qui étais auparavant Dia izaho un blasphémateur, izay mpiteny ratsy fahiny, un persécuteur, sady mpanenjika un homme violent, sy mpampahory, mais kanefa j'ai obtenu miséricorde nahazo famindrapo aho parce que j'agissais par satria ignorance tamin'ny tsy dans fahalalana no nanaovako izany noho ny tsy l'incrédulité. Et la finoana. grâce de notre Seigneur a surabondé Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'ny Jesosy Kristy. Donc qu'est-ce qu'on voit? Noho izany On inona voit zavatra un homme hitantsika eto a, pécheur. nahita lehilahy-panota isika, Pécheur qui menait une vie mpanota izay niaina ennemi fiainana de Dieu. fahavalon'Andriamanitra, fahavalon'ny tompo zany izy a. Quand il a rencontré Jésus, Kanefa rehefa et que niaona Jésus est tamin'ny venu à Jesosy sa izy a, rencontre ary au chemin de Jesosy Damas, ihany koa niaona taminy teo amin'ny lalany Damasy a, dia niaina traikefa Paoly a, traikefa ny fahagagana. Et quel est ce miracle que Paul a expérimenté? Ary iny io fahagagana izay niainan'ny Paoly io a, dia ny famelana ny elony. C'est clair. Mazava zany e. Et la raison pour laquelle Jésus Ary ny est antony a monté sur la croix, nanatonana an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy niatonga antsika ho ambinina akory na ho tahina amin'ireo fitahina maro samihafa akory. Eny e, afaka ataony zany, afaka miandry an'izany tsika, fa tsy izay nefa ny le but tanjony, de la venue de fa ny Jésus tanjony ny et de havian'i sa Jesosy a mort sur la sy ny croix, fahafatesany teo amin'ny hazo c'est qu'il a fijaliana porté le dia izao hoe péché nitondra de toute ny ota ny l'humanité zanak'olombelona ray manontolo izy, parce que l'homme avait besoin satria nila de salut. famonjena ny Il avait olona, besoin d'une réconciliation nila avec Dieu. fampihavanana amin'Andriamanitra ny olona. Inona no antony? Satria ny ota no nampisaraka azy tamin'Andriamanitra, ary ny antony nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana nentiny teo amin'ny hazo fijaliana ny otantsika. Inona nefa? Inona amin'izy ireo ny sasasasany ihany ve?
ny ota miavaka ve reo kely ve reo antonony ve reo ngeza ve tsia Il a tout porté. fa izy ray manontolo ny nentiny C'était le cœur nanapa-kevitra izy d'employer satria Jésus. zay ny tao am-pon'andriamanitra hoe aniraka an' Jesosy mba hitondrany ny otantsika rehetra Passé, na ny tany amin'ny lasa présent, na ny ankehitriny futur. na no avy ihany koa Pourquoi est-ce qu'on dit futur? fa manao moa tsika miteny hoe ny any amin'ny no avy Parce koa que le chrétien, milasitsika hoe any amin'ny no avy satria ny kristianina ny tsy tanteraka ary tsy ho tanteraka mihitsy izy a ou raha tsy amin'ny fotoana ressuscité des morts, efa à la venue tsangana du Seigneur, maty izy a ou qu'il soit amin'ny enlevé en tant que fiavian'ny vivant tompo a qui croit ka en Christ. akarina À ce moment-là, ho velona il sera dia parfait. amin'izay fotoana izay izy a vo ho tanteraka raha tsy zany izy dia mbola tsy ho Pas tanteraka seulement mihitsy nos péchés passés. noho izany tsy ny otantsika tany amin'ny lasa sy ny ankehitriny ihany fa no avy ihany koa Amen. amen C'est clair? mazava Donc, ce plan de Dieu noho izany io drafitr'andriamanitra io a était dia non seulement pour dia tsy nous natao a pardonner en tant que pécheurs, mba amelana ny helontsika mampanotantsika fotsiny le jour où nous fonisika l'avons rencontré, nateraka indray tamin'ny andro ny aonantsika taminy a dia naneho ny finoantsika taminy isika le pardon dia nandray a tous nos ny péchés. famelan-keloko ny helontsika rehetritsika tamin'izay andro izay a tamin'ny andro a anankiray a nanekentsika tamin'ny vavantsika hoe Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy ny fiainantsika miara-manaiky an'izay tsika hatreto a Ok. ao a Alors maintenant, ouvrons notre Bible dans Sakafo amin'izay 1 ny Pierre, baibolitsika chapitre 2, verset 24. petera voalohany a toko On va faharoa parcourir andininy la Bible fa un petit peu. efatra amby roapolo a somary amaky baiboly tsika madimadika baiboly a Alors, le verset 24 nous andininy fa efatra amby roapolo a zao no lazainy Je dis chapitre 1 ou chapitre 2? toko voaloha moa sa faharoa no teneniko teo Non, c'est 2, 24. D'accord, merci beaucoup. toko faharoa andininy fa efatra amby roapolo Alors, sotra la Bible betsaka dit lui, ozy izy ny baiboly hoe izy a lui-même, nos péchés nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany sur le bois, teo ambony afin que hazo mort au péché, nous mba ho vivions faty amin'ny par ota la isika fa ho velona ny amin'ny Donc, famarinana nous voyons amen qu'il a porté noho izany hitantsika tous fa nos péchés. tondra ny fahotantsika rehetra izy teo amin'ny hazo fijaliana Et son pardon, ary ny famelan-kelony le pardon de Dieu, ilay le famelan-keloko jour de notre andriamanitra nouvelle zany naissance, tamin'ny andro a naterantsika nous indray purifie dia de tout notre nanadio passé. atsika tamin'ny lasantsika rehetra zany ny famelan-keloko iny fa tsy nijanona teo nefa Un autre texte pour andiny manaraka mba hametrantsika ny fototra tsara ao amin'ny asan'ny apôstôly a chapitre 2. asan'ny apôstôly toko faharoa Au fur et à mesure, nous allons comprendre tsikelikely hatrany dia azontsika et la ny puissance du pardon alalan'ny de Dieu. sy ny herin'ny famelan-keloko andriamanitra asan'ny apôstôly toko faharoa Et pour le moment, fa zao aloha parle tsika du pardon de Dieu ny resantsika dia ny famelan-keloko andriamanitra manoloana an'ireo olona tsy mino a zany hoe isika fahiny izay mbola tsy nino ihany koa est manifesté ary io à la nouvelle famelan-keloko io a naissance dia et naseho a l'apôstole tamin'ny Paul andron'ny Pierre faterantsika dit au indray a verset- dia zao ny tenen'ny peterantsika eo amin'ny andininy fa verset 38. asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fahavalo amin'ny telopolo Ok? ao a o petera haitsika tsara ny tantarany tranga teto a nitoro ny vaovao mafaly petera nisy olona marina natrika teo a reo jiosy zany dia niteny izy ireo hoe inona ny tokony ataonay zao resy lahatra tao am-pony izy fa mila misy zavatra mitranga ao anatin'ny fony ary ny tenin'andriamanitra dia nilaza amintsika hoe voatsinrona tao am-pony izy ireo Pierre leur dit, ary o petera taminy mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny vous helokareo recevrez le don du Saint-Esprit. ary anareo andray ny fanomezana dia ny fanamasiny amen noho izany izay rehetra nateraka indray a dia mandray a ny famelana ny elony rehetra na inona vitany na inona vitany Il n'y a pas petit, grand et tsy moyen. misy Tout kely ce sy péché ngeza na pardonné. antonony zany io fa ny eloka rehetra dia voavela avokoa ao a Actes, chapitre 10, asan'ny apôstôly toko fahafolo indray a zao a andiny manaraka andiny hafa verset indray 43. andiny fa telo amby efapolo Histoire de Corneille. tantarany Cornelio Alors, tous les prophètes rendent izy le no témoignage ambarany de mpaminany quiconque rehetra croit en fa lui. amin'ny anarany no azahoan'izay rehetra mino azy Le famela-keloka pardon des péchés. Donc, ce n'est pas simplement noho izany io une zany a foi en Jésus.
tsy finoanan'i Jesosy fotsiny, eny marina ihany izany, izay mino an'i Jesosy Kristy dia voavonjena, fa mila azontsika koa nefa fa ny finoanan'i Jesosy dia ny ahafahantsika ho voavela hamelana ny helontsika, mba ahafahantsika ahita n'ilay fiombonantsika amin'Andriamanitra, satria teo alohantsika ne tafasaraka tamin'ny fihavanana tamin'Andriamanitra vokatry ny otantsika. Noho izany zava-dehibe loatra ho antsika hoe amin'ny fotoana anankiray noho ny olona anankiray an'i Jesosy Kristy ary mibebaka amin'ny otana izy dia voavela ny heloko iny olona iny. Amen. Ary Andriamanitra te hamela ny heloko izao tontolo izao ray manontolo, tsy manana olana amin'izany izy. Zay zany zavatra anankiray voalohany, izao hoe Andriamanitra dia mamela an'ireo rehetra izay mino an'i Jesosy Kristy. Amen. Zava-dehibe loatra zany hoe voavela ny helontsika, tsy misy heloka anankiray na ota ray akory tavela, fa izy rehetra dia efa voavela avokoa. Sao ndray ary misy teboka lehibe anankiray mila azontsika, dia izao hoe rehefa mino an'i Jesosy Kristy isika dia manandrana ihany koa isika ny herin'ny rahan'i Jesosy mba hanasa sy hanadio ny fontsika. Ny rahan'i Jesosy mila azontsika mantsy ilay toko ray manontolo hoe inona ny zavatra mitranga rehetra ao anatin'ny fiovapo, ny famelana ny helokontsika, eny tokoa hetsiky ny finoana zany. Ary Andriamanitra avy eo maneho manetsika ny herin'ny famelan-keloka, fa ny rahan'i Jesosy kosa ao aorianan'izay no manasa sy manadio ny otantsika rehetra. Amen. Azany no antony nahatonga an'i Jesosy tsy maintsy nitondra ny rahany teo anatrehan'ny fiandrianan'Andriamanitra, ary ny raha iny no ampy naneken'Andriamanitra fa efa vita ny zavatra rehetra, vita ny tompony zavatra rehetra. Noho izany zavatra lehibe indrindra nitranga teo amin'ny hazofijaliana dia izao hoe nandatsaka ny rahany izy. Izany hoe mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza ao amin'ny bokin'ny Hebreo hoe rano fanekena vaovao iny, izany hoe ny rahan'i Jesosy Kristy ny fitaovana ny hidirantsika tao amin'ny faneken'Andriamanitra. Io raha io no manadio antsika, manasa antsika tamin'ny fiainantsika tany aloha rehetra, tsy misy tavela intsony. Izany mahatonga ny tenin'Andriamanitra miresaka antsika ny amin'ny fanamarinana. Tsy haiko nareo na efa niaino ilay fampianarana momba fanamarinana, fa efa niresaka momba an'izany aho. Izay no antony nahatonga antsika hoe efa marintsika ary tsy mbola marina tahaka izao tsika ankehitriny tamin'ny alalan'ny fahateram-baovao. Eny efa nandray ny fahamarinan'Andriamanitra mihitsy azy tsika. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko 5:17 miresaka an'izany. Noho izany zava-dehibe loatra ny mahafantatra ny zavatra nitranga rehetra. Io izany tsy vitany mino an'i Jesosy fotsiny fa maro ny zavatra nitranga tamin'ny andron'ny fahateram-baovao naterantsika indraindray tsy azontsika an-tsaina. Izany no antony hoe famelan-keloka Andriamanitra dia tena mahery vaika loatra, lalina loatra, ka maro ny olona ankehitriny izay tsy mahatakatra an'izany. Izany mahatonga azy ireo mahatsapa fa voaheloka. Firy ny kristiana mahatsapa hoe voaheloka. Raha manana fotoantsika dia afaka resaka an'izany, fa zava-dehibe loatra ny atakarantsika hoe inona ny zavatra nitranga rehetra. Kolosiana toko 1:20. Tsy te hiteny zavatra aminareo mantsy raha tsy asehoko aminareo amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izany. Kolosiana toko 1:20. Andiny 19 fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra, zany eo amin'ny Jesosy io zany, sady izy no ampihavana ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin'ny hazofijaliana no nanaova ny fampihavanana. Eny izy hoy izao no fampihavanana izany na ety ambony tany na any an-danitra. Amen. Dia ny rany teo amin'ny hazofijaliana.
Ouvrons notre Bible maintenant encore. Sokafindray ary ny baibolinareo amin'ny Hébreo toko 10 ny andininy 720. Hébreo toko 10 andininy 720. Et ça, ce texte, Ary ito andininy ito pour tous ceux qui dia ho an'ireo olona izay renient le Seigneur, mandany qui tompo abandonnent Jésus. izay efa nandao Et an je veux vous Jesosy. encourager quand vous lisez le livre Ary za des tia Hébreux, aporisika anareo raha mamaky ny boky ny Hébreu ianareo fa izy ity dia boky miavaka kely satria aux Juifs. miresaka ny amin'ny jiosy izy ity ho an'ireo jiosy izay niova fo Ils ne zany voulaient pas accepter izay la tsy persécution. te hanaiky ny fanenjehana izy ireo fa tia hiverina ny fivavahana judaisma. Ary zay no tanjon'ny tia boky ny Hébreu ray manontolo ity. Noho izany rehefa mamaky ny boky ny Hébreu ianareo dia mila omenareo lanja foana hoe inona no antony nanoratana an'ity boky ity. On ne peut pas. Noho izany tsika tsy afaka manatsoaka ny dininy ray ato amin'ny epistily ho an'ny Hébreu dia lasa ataontsika fampianarana manokana zany. Et le texte ici dans le chapitre Ary 10 nous ny parle andininy ato amin'ity toko 10 ity dia miresaka Dieu nous dit au verset 29, zao no lazain'ny ten'Andriamanitra amin'ny andininy 720 rehefa miresaka olona izy dia tsy olotsotra io fa jiosy ny resany zany tsy olotsotra ny resany eto fa jiosy qui ont péché volontairement, izay nanota niaraka tamin'ny fanapahan-kevitra voulu abandonner le Seigneur, te hafoy an'ny tompontsotro zao izy ireo le judaïsme. mba hiverina ao any amin'ny C'est ça judaïsme. qui était, allons dire, l'auteur de ce livre était Ary zay conscient de anefa cela, no nahatonga saina ny mpanoratra an'ity boky pour ity leur montrer mba hanehoana amin'izy ireo hoe raha mafoy an Jesosy izy ireo ka hiverina ho any amin'ny judaïsme qu'est-ce qui va se passer. dia inona ny zavatra hitranga. Dia hoy ny andininy 720 manao ahoana kosa ary no hamafy ny fampijaliana ataonareo tokony hiatra amin'izay nanitsaka ny zanak'Andriamanitra ka nanao ny rany fanekena izay nanamasina anazy ho zavatra tsy masina sady naniratsira ny fanahy ny fahasoavana. Par lequel il a été Ny rany fanekena hozy izy izay nanamasina anazy. en d'autres mots, Amin'ny teny hafa zany tsy nomen'izy ireo lanja intsony le sang a ilay été versé raha izay à la latsaka croix teo amin'ny pour hazo son fijaliana ho famonjena azy ireo. salut. Ne le Tsy considère nasian'izy ireo lanja intsony zany noho izany ny foanan'izy ireo zany ilay zava-nisy hoe efa nino an'i Kristy izy ireo fa nanomboka teo kosa dia nitaperin'izy ireo hatreo zany safidy izay niraisin'izy ireo zany fa hiverina any amin'ny fivavahana judaisme izy ireo. Zay votoatin'ity toko ity. Bien sûr que ça va Mazava ho azy s'appliquer maintenant pour fa n'importe quel miatra amin'ny chrétien kristianina qui rehetra izay abandonne mafoy an'ny tompo io mafoy an'i Jesosy izay tsy mila tompo eo amin'ny fiainana intsony ho an'ireo olona izay mandany tompo dia miatra mitovy ihany io. Ao Donc ce n'est pas noho pour izany ty quelqu'un andiny ty dia qui tsy pêche natokana ho volontairement. an'ny olona hoe manota sasany satria iza moa amintsika ny tsy manota tsitrapo eto. Mais c'est à quelqu'un qui Misy olona ve eto hoe misy fotoana tsy fantany mihitsy hoe manota ve izy nefa izy manana ny fanahy tompo ao anatiny. il sait, Fa fantany fantany fa hiroboka anaty zavatra izy, fantany fa efa tonga ilay fakapanahy ary fantany fa tsy tokony ataony zany kanefa la chair le domine, ilay nofo no mibahana ary any tsitrapoa ano any dans le péché. dia lavo anatin'ny ota ihany izy. Mais là c'est Fa ny zavatra nitranga teto kosa dia fandaozana mihitsy fialana amin'ny finoana mihitsy zany nitranga teto. le Seigneur Tsy nila ny tompontsony izy ireo ary ao anatin'izany aza mbola voasoratra ao amin'ny ty boky ny Hébreu ty ihany raha miara-mamaky miaraka amika ianareo raha roantsika kely au verset 12, ao amin'ny andininy 12 ny toko 7. 3 verset 12. Hébreu toko 7 andininy 12. Zao ny tenin'Andriamanitra tandremo rahalahy miresaka amin'ny jiosy niova fo zany izy. Fandrao izy aminareo hanana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Mba azonareo ve zany? Ka hiala amin'Andriamanitra velona ozy izy. Hiala amin'ny tompo mihitsy aho zany e. Tsy te hareny momba azy intsony fa manomboka eto ho an'ireto jiosy niova fo reto Retour au judaïsme. dia verina any amin'ny On va judaisme. pas continuer là-dessus. Tsy toy amin'izay intsony tsika Nous voyons fa ny maintenant hojerentsika indray dia izao ny dingana faharoa raha efa voavonjy ary sika efa kristiana voasasany rahan'i Jesosy Kristy niova fo an'i Jesosy Kristy fa maha-kristiana antsika amin'izay ary moa ve isika koa mila ny famelan-kelok'Andriamanitra.
Mais bien sûr. mazava ho azy e Vous êtes parfait. sa efa lavorarynareo Non. tsia Donc on a tous besoin fa tsy maintsy mila famela-keloko andriamanitra foana antsika mandritry ny androm-piainantsika maha-kristianina fa tsy misy olona afaka milaza hoe ny apôstôly jaona mihitsy aza moa no milaza fa raha misy olona milaza ny tenany fa tsy manana ota dia mandainga izany olo izany D'accord? Nous sommes fa tsika rehetra dia samy mila ny famela-keloko andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika maha-kristianina e na eo anivon'ny fietsika izany a na amin'ny teny alokon'ny vavantsika na amin'ireo karazana fietsika mazo ataontsika ka andeotsika tsy ezaka hamaritra an'ireny fihetsika ireny ankehitriny ka ilaza isika fa iny hetsika ratsy izay nataontsika iny a dia ekena hoe mahazo ny famela-keloko andriamanitra iny fa tsy mandray ny famela-keloko andriamanitra iny aza indrindra ny tena olana lehibe ny fiangonana ankehitriny fa ritan'ny fiangonana aloha le ota dia avotsitry ny fiangonana ny famela-keloko andriamanitra amin'ireo ota sasany izay heveriny fa azo ekena fa raha vao mahakasika ota izay tsy azo heverina ataon'ny kristianina sasany a dia feran'ny fiangonana ny famela-keloko andriamanitra problème. ary izay ny tena olana satria tsy vitantsika matakatra ny alalan'ny famela-keloko andriamanitra ary efa zanak'andriamanitra isika no hamarinina Amen. amen Et que nous arrivons à tomber. ary mety lavo isika Nous ne devons pas faire na manao zavatra mety tsy tokony nataontsika par la fa mandray repentance isika envers amin'ny Dieu alalan'ny son fibebahantsika amin'andriamanitra ny famela-keloko andriamanitra pardon. Et c'est ça ary ny zavatra ohatr'izany a tena mahonena sy mampalahelo a eo anivon'ny tenan'i kristy satria raha misy olona ray efa tena mibebaka dia mbola mahita tenenina foantsika amin'iny olona satria goavana loatra ny ota vitany ny zavatra nataony izany amintsika dia ohatrany hoe ota tsy voavela mihitsy Et alors, dia inona amin'izay ny ataontsika fa isitsika izy a asitsika fitsipika lera amin'sena ilay anabavina lera lahy mandritry ny enim-bolana herintaona izy tsy mahazo manao nininona mihitsy vokatry iny ota iny fa tsy azontsika ve hoe rehefa mamela andriamanitra dia namany tsy misy tsony iny e n'existe plus. fa namany tsy misy tsony iny na inona vitany oly anankiray hoe za nandainga tsy olan'izany e sapasy Ça passe. tsy olany tsy maninona Hein? J'ai commis la fa hoe zany jangajanga mila diniana kely zany a tsy miteny akory aho hoe mety daholo zany izay atao rehetra na samy manao izay tiany atao zany tsika rehetra hoe tsy misy olana dia samy miafina ao ambadiky ny fahasoavan'andriamanitra izany velively ny teneniko Mais je fa tonga fotsiny aho a hamaritra ny alalan'ny famela-keloko andriamanitra satria eo foana matetika madiso hevitra ny kristianina ka tsy vitany manaiky ny famela-keloko eny hatramin'ny tenany aza sarotrany ny mamela ny tenany ary tsy eken'izy ireo ny famela-keloko andriamanitra satria ohatra ny manana fomba fijery izy ireo hoe ota manao ahoana re no avelan'andriamanitra ota manao ahoana no avelan'andriamanitra ary ota inona no safidiny hoe tia tsy voavela na ihany koa hoe mamela amin'ny ampahany a na ihany koa hoe mamela anao fa maha-kristiana anao tsy mahazo manao nininona tsony ianao C'est grave. tena gravy ane zany e gravy zany Je sais que fantatro fa beaucoup maro ny d'Africains, afrikanina eto a mais quand je voyage fa rehefa mivoyage any Afrika aho dia tena mararo ny foko mahita fomba fikarakarana an'ireo kristianina izay lavo oharina ohatran'ireny olona tsy mbola nibebaka tamin'ny fahotanyireny mihitsy izy ireo fa tsy maintsy mbola mitondra an'izay fanamelohan'izay izy ireo na izay famaizan'izay mandra-pahafatiny et je dis souvent, ary rehefa je voyage en tetiny Afrique, Afrika dia miteny an'izao foana hoe mba manao ahoana ny fitondrana an'ireo kristianina ireo kristianina lavo zany ireo kristianina jangajanga ohatra na zavatra hafa je ne parle pas de quelqu'un qui continue. za zany tsy miresaka an'ireo olona izay mitoy anatin'ny ota tsia fa ilay olona efa nibebaka teo anatrehan'ny On tompo le retire fa tsy ho antsika avy eo amin'ny seza fahaefatra avy any aloha izy a et l'on l'envoie à dia la afindratsika any amin'ny farany ariana parce que satria any amin'ny farany ariana indrindra dia natokana ho an'ny mpanota rehetra pécheurs. fa ny ety amin'ny farany aloha kosa dia ho an'ireo olona izay tsara fitondratena Allez. Hein? Mais c'est terrible zava-doza zany tena zava-doza ny tsy fatakarana hoe que le pardon de hoe Dieu ny reste famela-kelok'andriamanitra ny tsy miova e il reste tena le tsy même. miova ny Le jour où je famela-kelok'andriamanitra suis né de tamin'ny nouveau, andro izay naterahako indray a une tena trace de fenota péché. aho
fa jerenareo paoly zany namakiko anareo ny epistily ho an'ny timoty teo izy dia mpanenjika navita zavatra maro ho taray manontolo olon-dratsy mpamon'olona fa nandray ny famelan-kelok'Andriamanitra nefa izy fa ny olana amin'izay ankehitriny dia izao hoe nandray ny famelan-kelok'Andriamanitra tsika niketsika zany fa maha-kristianina isika matetika dia izao hoe tsy azontsika hoe famelan-keloka mitovy ihany ery mitovy ihany ny alalin'ilay ery famelan-kelok'Andriamanitra ilay nitranga tamin'ny fahateraham-bavao sy hoe raha misy kristiana anankiray lavo dia voavela koa ny elony tsisy nina miova fa mitovy ihany tsisy miova. Andriamanitra tsy mamela amin'ny apahany tsy mamela amin'ny 520 isanjato fa mamela ny olombelona anankiray izy rehefa ny fony olona anankiray manantona azy amin'ny fibebahana dia mamela ny olona iny amin'ny 100 isanjato izy. Amen. Fa maro fiangonana ankehitriny kristiana anankiray izay lavo lavo tamin'ny nofo izy ny zavatra nitranga ohatra fa manomboka teo amin'izay ilay kristiana dia ny Maria natao anatin'ny karnian'ny fiangonana ary misy croix rouge mihitsy eo akaikin'ny anarany eo tsy atokisana tsony izy tsia satria tsy fijona vavolombelona tsara tsia dia ohatrany hoe tsy miova mihitsy ny fijerintsika an'ilay olona zany dia aveo lay lehilahy na lay vehivavy rehefa tonga ao am-piangonana amin'izay izy dia matsapa amin'izay izy hoe lay mpitarika ny fiangonana eny fa na ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra aza dia tsapany tsy reny ny fijerin'ny olona azy fa zavatra tsy azo heveriny zany zavatra tsy azo heveriny zany fa tena tsy azo heverina hoe ohatr'izany no fitondrantsika ny vahoaka an'Andriamanitra. Izany na tonga ny resaka rehefa nyresaka momba ny fanamarinana hoe ny ota dia tsy manaisitra velively ny fanamarinana an'Andriamanitra. Ny ota dia tsy manafoana tsy manaisitra ny fanamarinana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Izany no antony hoe ny mpitory-teny dia mila miova fomba fijery. Miova fomba fijery ny mpitory-teny ary matetika ny kristianina anankiray izay lavo ka mibebaka ary mitsangana indray no akasitran'Andriamanitra kokoa noho ny olona izay manafina ny fiaina nefa mipetraka etrany izy isaky ny lahady dia ohatrany izy ny kristianina tsara fitondran-tena indrindra. Fa ilay kristianina izay mibebaka ary Andriamanitra efa namela azy ny rahan'i Jesosy efa nanadio azy fa tsy mbola marina tahaka ny mamarina azy ankehitriny olona io. Dia inona amin'izay ny ataontsika alaintsika ilay olo marina satria olona efa nohamarina io efa navela ny elony ary famelan-keloka mitovy amin'ny ray sy ny fony izy nateraka indray ihany io famelan-keloka voarainy ankehitriny io tsisy fiovana fa ankehitriny dia raisitsika tahaka ny mpangalatra ilay olona jiolahy tahaka ampijangajanga mpanompo sampy ohatr'izany ny fandraisantsika azy. Fa izany no antony hoe tsy mahazo mitsara ny kristianina amin'ny alalan'ny fihetsiny isika. Tsika rehetra izao tonga eto fa tsisy mendrika na dia ray akory aza. Tsy misy kanefa samy zanak'Andriamanitra avokoa sika rehetra efa nohamarinina voavakintsika teo izany nohamarina tamin'ny rany azo fijaliana ilay rano fanekena vaovao dia ilay naseho sy natolotra teo anatrehan'Andriamanitra ary tsy mba rahan-jafa mananaina tony tany amin'ny testamenta taloha akory fa rahan'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra mihitsy tahaka ny lazain'ny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay tonga hanaisitra ny otan'izao tontolo izao. Fa isika dia mbola midy foana ao anatin'ny fandalandalantsika mikatonytsika amin'ny fomba fijerintsika ny atao hoe famelan-kelok'Andriamanitra satria aza dintsika fa ireo zavatra rehetra ireo any tsy afa-misaraka fa mandeha miaraka ireo dia ny fanamarinana ny fahamasinana ny famelan-keloka sy ny fibebahana ohatrany hoe efatra menada ireo tsy afa-misaraka. Dia manaiky voafandrika ny kristianina satria tsy ampy fahalalana izy ireo ao am-piangonana ihany izy fa miampanga ny tenany tsy efa nitsony dia gaga ve isika rehefa aveo hoe nandao ny fiangonana izy lasa izy na lasa nitady any amin'ny toeran-kafa.
fa za kosa aloha tsy hijanona ao anatina fiangonana hoe misy seza voatokana ny farany aoriana any ary ireo seza ireo dia natokana ho an'ny olona mpanota na ny marimarina kokoa an'ny olona manana heloka be araka ny fiheveran'izy ireo. Bien péché. Tena mahagaga. 1 Jean. Jaona voalohany. La chose que je veux transmettre ce matin, Zavatra tiako apita aminareo amin'ity marain'ity zany a, au Saint-Esprit, ary tena matoko ny fanamasina aho a, dia ny atakaranareo ny alala ny famelan-kelok'Andriamanitra rehefa manatona ny Andriamanitra ny olona ray qu'il se repent ka mibebaka ilay olona. Ao a. et qu'il a trouvé grâce auprès de Dieu. Ary nahita famindrapo teo anatrehan'Andriamanitra izy, nandray ny famelan-kelok'Andriamanitra izy. Amen. Amen. Donc, Noho je izany ne a, peux pas avoir une dia tsy image tokony hanana fomba autrement fijery hafa aminy aho que akoatra ny l'image amin'ny mahalehilahy na vehivavy efa nohamarin'Andriamanitra azy. Le légalisme Ny fandalandalana dia mamono, tue le chrétien. mamono ny kristianina. C'est ex- et- et dans Ary l'Évangile, ao anatin'ny filazantsara inona kay no antony nanoratana ny tantaran'ilay vehivavy izay tratra ola-tanana ny jangajanga? Inona no antony nanoratana an'io tantara io tao amin'ny dans filazantsara? l'Évangile. Pour quelle raison? Inona no antony? Des pharisiens, Ireo fariseo, ces légalistes, ireo mpandalandalana, ireo mafy tsy mba qui ne matsapa ressentent rien, ninina amin'ny fiainan'ny olona, absolument rien, tsy matsapa ninina, qui jugent, izay qui critiquent, mitsara mpitsikera, qui utilisent la loi mpampiasa lalàna de l'ancienne avy alliance. amin'ny fanekena taloha, ampiarina amin'ny kristianina tia fanekena vaovao. C'est vrai que Marina avant, fa c'était mbola encore fanekena sous l'ancienne taloha alliance, fon'i Jesosy teto quand Jésus an-tany. était présent. Fa inona ny tiany Jesosy nampianarina? Inona ny tiany Jesosy nampianarina? Le pardon de Dieu. Dia ny C'est famelan-kelok'Andriamanitra. ça qu'il a voulu enseigner. Zany ny tiany nampianarina. Eux, les pharisiens, Fa ny ils voulaient fariseo kosa dia izao hoe izy rehetra lapider cette femme. tia hitorabato an'ity vehivavy ity, tapitra hatreo ny momba azy, tratra ola-tanana ny jangajanga, D'adultère. tratra ola-tanana ny jangajanga. Et pour eux, Ary ho azy ireo a, ity vehivavy c'est ity la a, mort. dia Fini. fahafatesana no mendrika azy a, fahafatesana Qu'est-ce mendrika que azy. Jésus a manifesté? Fa inona no naseho an'i Jesosy? Dia ny famelan-kelony. Et il a voulu montrer Ary tiany aseho à ces pharisiens tamin'ireto fariseo reto fa tonga ny ora quand il allait mourir à la croix. rehefa ho faty eo amin'ny hazo fijaliana izy ka handatsaka ny rany, azadino zay a, Le sang de l'alliance handatsaka ny rano dia ilay rano fanekena, aurait le pouvoir ary zany no anakery a de mahery pardonner vaika n'importe qui. izay amela ny heloko na iza na iza, N'importe qui. na iza na iza. Amen. Amen. Et ça crée Ary zany un zavatra zany dommage nefa dia miteraka fahavoazana lehibe a dans les foyers, eo anivon'ny tokantrano, dans la relation eo entre les anivon'ny chrétiens. fifandraisan'ny kristianina. Alors, Noho izany a, n'a aza pas dire milaza mihitsy nareo hoe izao ny zavatra niteneniko, hoe tsy mampaninona na miaina anaty fijangajangana ary ny lehilahy na ny vehivavy. Ao a, n'allez pas aza raconter mitantara des zavatra izay tsy niteneniko. Je suis en train de Fa ny dire zavatra tiako aujourd'hui, ampita androany dia izao, s'il y a eo dans les anivon'ny mpivady a, le mari ou raha la ohatra femme ilay lehilahy na ilay vehivavy a mety nanao fahadisoana sendra lavo zany, tsy miresaka zany tsika fiainana maritra ao anatin'ny ota, de pratiquer tsy miresaka zany ilay fampiarana ny ota na faharetana ao anatin'ny ota. clairement Satria ny apôstôly Jaona zao dia nampiseho mazava tsara ny mampiavaka hoe olona sendra lavo tao anatin'ny ota sy ny fampiarana ny ota na ny faharetana ao anatin'ny ota. Andao vakitsika mba tsy tantaraiko zavatra diso aminareo. Alors, on va chercher maintenant. Ndao tadiavintsika le izy a. Allez, 1 Jean chapitre 3, Jaona voalohany toko fahatelo. verset 7. Teny andinin'ny fafito. Petits enfants, que personne Anaka ne vous séduise. azavela isy amitaka Celui qui anareo pratique izay la manao ny justice marina no est marina, juste, comme eny lui-même est marina tahaka azy. juste. Celui qui pratique Izay le manota péché est du dia avy amin'ny devoly, car le satria ny diable pêche dès le devoly manota commencement. hatramin'ny voalohany
et le Fils izao qui ny leur sehony parle, zanak'andriamanitra afin de dia ny détruire andrava ny asan'ny devoly. Donc il y a une différence Noho izany misy mahasamihafa azy a le péché ny hoe manota mampiatra ny ota dans le péché. sy ny hoe sendra lavitra ao anatin'ny ota indray a na tsy fantatro. Donc Noho izany a cette incompréhension, io tsy fatakarana io, cette ignorance io tsy fahalalana io, de la profondeur du ny pardon de alalan'ny Dieu famelan-kelok'andriamanitra cause beaucoup de dia problèmes miteraka olana maro eo anivon'ny kristianina, dans les couples. eo anivon'ny tokantrano, mpivady. Inona no antony? Satria On ne traite pas tsy voakarakara le péché. ny otany ray tamin'izy ireo. Si le frère ou Ohatra la hoe sœur lay rahalahy na bavy a mety nanao fahadisoana, tombé dans l'adultère, mety hoe lavitra anaty fitsangatsangana tamina lehilahy na vehivavy ohatra, c'est comme dia si que le raisitsika ciel ohatrany était hoe tombé sur la terre. latsaka teo an-tampon-dohantsika ny lanitra ka vitatra eo ny zavatra rehetra, tsy misy azo atao ntsony, tsy azo averina ntsony, mahatsirava avokoa ny zavatra rehetra. C'est ça Fa qui se zavatra passe un ohatr'izany peu dans le indray no corps de mitrangy eo anivon'ny tenan'i Kristy. Mais nous avons besoin d'apprendre Fa mila mianatra isika que de même que Dieu pardonne hoe tahaka ny dans la namelan'Andriamanitra repentance, ao anatin'ny fibebahana, ary isika ihany koa tena ntsona mba hamela heloka. on a besoin d'apprendre de Mila s'humilier, mianatra manetry de tena prendre notre isika, croix, tondra ny hazo fijalitsika, de s'humilier. manetry tena e. C'est pas facile, Tsy mora zany a, c'est pas une histoire. fa io zany comme tsy ça que resaka hoe on passe dessus andalovana fotsiny dia avadika ny petsy dia vita hatreo a, des blessures. fa mety hiteraka ratra zany a, hiteraka ngidy anaty mihitsy aza, Dans le cœur, faka mangidy ao am-po a, ou de manque de confiance, mety qu'importe quoi. lasa misy tsy fatokitena na zavatra ohatr'izany, fa natsoina isika maha-kristianina antsika hamela heloka, hamotsitra, satria na no antony, satria tahaka ny namelan'Andriamanitra atsika, iza moa tsika ny tsy tokony hamela Le heloka. chrétien et l'église en général Ny kristianina sy ny fiangonana amin'ny akabeany a, amin'ny akabeany resahako a, éliminent un petit peu. dia ohatrany hoe manafoana kely a ny famelan-keloka. Et on veut expliquer, Dia tia et hanazava on tsika, veut donner des conseils, tia hanome torohevitra isika, arrêter la ary personne manoloana qui a été n'ilay blessée olona dans la souffrance. voaratra tao anatin'ilay tranga, matetika isika dia tia hanome azy ireo karazana vahaolana. Comment faire Ahoana ny tokony atao, fa la solution? ny vahaolana dia tokana Il y a ihany. une solution. Tokana ihany ny vahaolana dia ny famelan-keloka e. Et on ne peut pas tout détruire. Ary tsy afaka ravatsika ny zavatra rehetra. On ne peut pas tout détruire. Tsy afaka ravatsika ny zavatra rehetra. Parce qu'il y a un ou l'autre qui a Satria commis une hoe erreur. nanao fahadisoana ny andanina ny ankilany. Ary zany na tonga naneho tamintsika teo ny apôstôly Jaona dia maneho tsara ny mahasamihafa ny olona izay sendra nanota sy maharitra ao anaty fahotana, zavatra samihafa ireo. Donc finalement, Noho izany any amin'ny farany a, ny fandraisantsika amin'ny famelan-kelok'Andriamanitra dia raisitsika ohatrany hoe voafetra zany, voafetra ny famelan-kelok'Andriamanitra. Fa tsia, quand quelqu'un fa rehefa se repent, mibebaka ny olona il ray, n'y a pas de limite. dia tsisy fetra ny famelan-kelok'Andriamanitra e. Tsisy e. La vraie Ny repentance tena fibebahana dia mitarika makany amin'ny famelan-kelok'Andriamanitra, ary a tahaka ny nandevenana ny fiainantsika fahiny tamin'ny alalan'ny fahateram-baovao, dia mitovy amin'izany ihany io ota izay vita io a, dia levina ihany koa tamin'ny alalan'ny famelan-kelok'Andriamanitra. Dia mitoetra ho lehilahy sy vehivavy no amarinina foana isika, tsy miala zany ilay fanamarinan'Andriamanitra atsika, raha tsy hoe le reniement nanda isika, du Seigneur Jésus. nanda ny tombo Jesosy isika, Oui. Et na ihany koa renier. ny fandavana ny asan'ny fanamasina. Et si vous Ary raha avez lisé mamaky ces mots, ny c'est boky ny Hébreo ianareo a, dia voasoratra mazava tsara ao zany. Donc, Noho izany tena mila mitarina isika, indrindra ho antsika pasteur manerana amin'ny fiangonana rehetra, mba tsy hanafaka isika na ny sokajy eo amin'ireo kristianina arakaraka ny otany. Ary indraindray aza mety tsy azo an'ireo pasteur an-tsaina hoe mety ho izy ireo no lavo rapitso. Zany mila tokony hananantsika tahotra ao anatin'ny fontsika, satria tsy misy olona afabela.
afaka mitentsika hoe za mafy be za zao fa za efa nahita olona zay mitantara fa matanjaka so mafy be hon'izy ireo ao tsara raha zareo indray dia tsy mba manana olana amin'ny zavatra ohatran'izany tiako loatra ny tompo hoe za manompo ny tompo tandremo a marina zany mahatonga antsika mila manana tahotra ho anatsika azany no anakana antsika tsy tondra fitsarana sy fitsikerana ho an'ny olona zay lava satria mety anjoantsika ihany koa zany rapitso. Nareo ve mahafantatra ny rapitso? Fa Demasy anie ka mpiara-miasa tamin'ny apôstôly Paoly, olona tena akaiky an'i Paoly izy. Fa inona ny zavatra nitranga tamin'ny Demasy? Nafoy azy izy noho izao tontolo izao. Inona moa izao tontolo izao io? Inona izao tontolo izao io? Hoe miaina ety amin'izao tontolo izao fotsiny ve no atao hoe izao tontolo izao hoe za olona ety amin'izao tontolo izao? Fa tsy ny atao hoe izao tontolo izao dia niota ny eloka. Izao tontolo izao dia feheziny andrinany ity izao tontolo izao ity dia ny devoly zany. Noho izany rehefa miresaka tsika ny atao hoe izao tontolo izao dia tsy zavatra maivamaivana resahany zany ka hoe za miaina ety amin'izao tontolo izao. Tsy fa ny atao hoe izao tontolo izao dia niota ny eloka ary nikorotana. Mazava fa tandremo tsara isika so manana fomba fijery mitsikerana mitsara ny olona anankiray izay ao anatin'ny fahalavona. Fa ny Baiboly anie dia milaza amintsika hoe iza moa isika no hitsara ny olona anankiray izay ao anatin'ny fahalavona fa Andriamanitra mahay manangana azy. Ain'Andriamanitra anie manangana antsika fa isika mihitsy indraindray manana ilay toe-tsaina hoe ara-panahy loatra isika. Manana izay toe-tsaina izay hoe efa ara-panahy isika. Satria ara-panahy loatra isika dia tsy miaika an'izany. Andriamanitra miaika fa isika tsy miaika. Fa iza moa tsika? Andriamanitra dia mamela fa isika tsy mamela na mametraka fepetra. Fa rehefa Andriamanitra ny mamela olona anankiray dia tsy misy ninina intsony efa vitany hatreo ny fanitsiana ny olona anankiray iny. Ary raha mamaky tsara tsika ao amin'ny Korintianina faharoa dia ny toko fahafito dia jerenareo tsara ny fomba fitantaran'ny Paoly an'ity lehilahy anankiray ity izay tena nibebaka. Fa tena marina tokoa raha lasiana bafy fa ohatrany hoe manana fomba fijery hafa izany ny fiangonana ankehitriny ahafahany mifehy an'ireo tranga miseho anivon'ny fiangonana. Fa ao am-piangonanao indraindray tena misy olona mihevitena hoe ara-panahy loatra ary tena hoe mihevitra ny tena no ara-panahy loatra izy ireo. Fa zava-doza zany zava-doza ny mihevitena hoe ara-panahy isika. Zany hoe mihevitena hoe ara-panahy loatra zany isika. Fa tena marina zany tena zava-doza zany Noho izany dia mitovy ihany ny andraisantsika ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra amin'ny kristianina antsika na rehefa lavo isika na fony isika nateraka indray ka namela ny helontsika rehetra ny tompo na nadino lasantsika rehetra ka tsy nahatsiaro intsony ny zavatra rehetra nitranga teo amin'ny fiainantsika. Fa matetika ny tsy azontsika ny atao hoe famelan-kelok'Andriamanitra. Azany anefa ny tiako ampita aminareo amin'ity maraina ity aho ka ny fanahy ny tompo tena nazava ny sainareo amalola ny tenako sy ianao sy tsika rehetra izay manatrika eto dia ny atakaratsika ny alali ny atao hoe famelan-kelok'Andriamanitra. Fa zavatra tena miavaka io fa ny olombelona mantsy dia mbola mitahiry zavatra ao anatiny ao mitahiry zavatra fa Andriamanitra tsy mba mitahiry nininona. Tsy mitahiry ninina intsony Andriamanitra fa rehefa manadio izy dia dioviny tanteraka. Amen. Eo anivon'ny fiangonana dia ahitana tranga tahaka izao ankehitriny rehefa lavo ny pasteur anankiray dia atao misitaka izy herintaona, roa taona, telo taona dia lazaina izy rehefa avy eo vita hatreo ny aminao. Fa iny zany zavatra mitranga izany fa aiza ny antsoina hoe fibebahana ary aiza ny antsoina hoe famelan-kelok'Andriamanitra lasay zany. Ary zany mila takaran'ny fiangonana. Satria ankehitriny dia misy fomba fijery hafa ny zavatra anankiray, ny ota anankiray, ny tranga miseho anankiray izay mifanohatra tanteraka amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra.
marina tokoa fa Andriamanitra mety manana ny fomba fijeriny amin'ireo karazana ota samihafa ireo, fa rehefa eo kosa ny famelan-keloka dia tsy misy ninina intsony tafatoetra. Efa foana sy adino avokoa ny zavatra rehetra zany. Ary zany anie mahatonga ny vahoaka an'Andriamanitra tokony hitoetra anatin'ny fiadanana sy ny fifaliana sy ekeny izy ireo hoe toy ny ahoana ny fijerin'Andriamanitra azy ireo ankehitriny. Toy ny ahoana ny fijerin'Andriamanitra antsika ankehitriny, toe-po manao ahoana no hitany ao amintsika, fa tsy mbola marina toy izao isika ankehitriny hatramin'izay nanomboka hatramin'ny andro izay nahaterahantsika indray, ary zany zavatra izany anefa ny tena mila azontsika. Amen. Fa za tena mahare zavatra maro ny reko ny fanambaran'ireo olona izay mihevitra ny tenany hoe marina loatra. Fa mila miverina amin'ny tenin'Andriamanitra isika fa atsika mahazo sy matakatra. Fa ny famelan-kelok'Andriamanitra dia tsy mba miampahany velively, tena mafisiko mafy mihitsy zany. Satria tiako ianareo afaka, tiako ny vahoaka an'Andriamanitra ho afaka tanteraka. Ka tsy ho voafatro n'ilay ota tany amin'ny taona lasa na ilay ota tamin'iray volana lasa na inona izany, mba tsy fikitra amin'ireny zavatra ireny anie isika, fa rehefa nibebaka ka efa nisy ny famelan-keloka dia efa tapitra treo ny zavatra rehetra dia mitondra isika. Fa tena maro ary tena maro kristianina, ary mety misy aza amin'ireo izay manaraka antsika en ligne na anapaka no ao anatin'izany fanamelohan-teny izany, tsy mahavita mamela heloka ny tenan'izy ireo, tsy mahavita mijoro intsony izy ireo satria mahatsikaritra an'ireo fijery mitsara azy ireo manoloana an'ireo olona izay manodidina azy. Fa za kosa te hampahery anareo fa tsy mbola marina tahaka ny mahamarina anareo ankehitriny anareo satria ny fanamarinana dia tsy miova. Fa ny zavatra miova dia ny fahamasinana, ary mbola tsy renareo ny amin'izay fahamasinana izay dia mamporisika anareo hijery an'izany ao anatin'ny application an'ny CTMI mba ho ajour ianareo na mahara-baovao arakareo ny toriteny nivoaka farany zany. Ao ary, ka noho izany raha resantsika hoe tsy misy intsony aza ny fanamelohana, dia andao mba jerentsika izay lazain'ny Paoly apôstôly ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Ny epistily ho an'ny Romanina ny toko 9. Rehefa miresaka Paoly eo amin'ny toko 7 mampirisika anareo maki ny toko 7 hoe amin'ny fotoanany kristianina anankiray mbola mitoetra ao ambanin'ny fitondran'ny lalàna. Izany hoe amin'ny fotoana izy mitoetra sy mijanona ao ambanin'ny fitondran'ny lalàna, izay fitondrana io dia an'ny fanekena taloha fa tsy an'ny fanekena vaovao. Mazava tsara, amin'ny fotoana zany izy mbola mitoetra ao ambanin'ny fitondran'ny fanekena taloha io dia ny lalàna izany ka raha lavo izy amin'ny fotoana io dia manameloka azy ny lalàna. Mazava ka raha lavo ary izy anefa ao ambany lalàna dia inona aza ny zavatra hitany eo anoloany? Lalàna. Dia ny lalàna anefa inona no ataony? Manameloka no ataony. Ary mbola betsaka nefa ny kristianina ankehitriny izay mbola mitoetra ao ambanin'ny fitondran'ny lalàna io. Fa rehefa miala ny lalàna, andao antsika maky andinin-tsoratra masina anankiray, andininy anankiray fotsiny. Dia ny andininy 10 mety ho gaga angamba ianao. Izao no lazain'ny Paoly hoe ary ny didy, zany hoe didy io dia lalàna ary ny didy ahoana? Efa niteny anareo kosa tany aloha hoe ny toko 7 nareo indray nidiso tamin'ity indray mitoraka ity niteny anareo aloha hoe ny toko 9 fa alohan'izay dia vakitsika ny toko 7 fa tsy heninareo fa mety variana angamba nareo. Variana angamba Clara. Ny andininy 10 ny toko 7. Lasaritsika ary ny didy izay natao azahoana fiainana
dia hitako fa nahatonga fahafatesana tamiko kosa. Azonareo ve? Izany hoe ilay didy izay tokony, satria ny didy avy amin'ny Mosesy dia manambara famasinana, famarinana, fiainana madio ao fa rehefa tonga kosa ny didy dia vao maika miariary ny ota. Fa amin'ny fotoana tsy isiany lalàna dia tsy misy ota, izany hoe eo ihany ny ota fa tsy sain'Andriamanitra ny ota. Fa ny fotoana anankiray izay anisan'Andriamanitra ny ota dia rehefa tonga ny didy. Ary ilay didy izay natao azahoana fiainana ozy izy dia hitako fa nitondra fahafatesana tamiko. Satria rehefa tonga ny didy ka lavo aho dia inona ny zavatra mitranga ao aorianan'izay fahalavoko izay? Inona ny manaraka an'izay? Mazava ho azy fa ny fanamelohana. Dia andao aza vakitsika ny andiny manaraka. Dia izao no lazainy hoe nentin'ny ota eno tsara. Nentin'ny ota izany hoe ny zavatra nararotin'ny ota tao. Dia inona izany? Izany hoe lavo aho, nanota izany, lavo aho izany. Ka ilay fahalavoko izany hoe ilay fahotako dia ino sisy nararotin'ny ota namitaka sy nafaty ahy tamin'ny alalan'inona? Tamin'ny alalan'ilay didy. Noho izany midika inona moa izany zavatra ny midika izany fa rehefa lavo aho dia ny didy no ampiasain'ny ota aninona? Mba hanameloka ahy. Noho izany amin'ny fotoana mbola mitoetra ao ambany fitondran'ny lalàna dia izany zavatra no ampiasain'ny ota, mampiasa an'ilay lalàna izy izay manameloka. Miara-manaiky an'izay tsika, ndao antsika hivadika any amin'ny Romanina ny toko raso aloha jereko tsara e. Ny toko 9 dia ny 4:40. Fa ny ota, dovaka itsika, fa ny ota tsy hanan-kery aminareo. Midika ve zany fa tsy manota intsony zany tsika? Tsia, fa tsy manan-kery hanameloka antsika intsony izy. Satria nahoana dia hozy izy Paoly hoe fa tsy ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana. Noho izany raha atao amin'ny teny hafa dia izao hoe raha lavo aho ka tsy eo intsony lalàna dia tsy misy manameloka intsony, fa ny ataoko dia mibebaka dia mandray ny famelan-keloko Andriamanitra. Noho izany tsy manamelo tena intsony satria ny antokana manameloka ahy dia ny lalàna rery ihany. Ary rehefa miala ao ambany fitondran'ny lalàna dia ny zavatra tokana takin'ny fanekena vaovao dia izao hoe ny alako ao amban'io fitondrana io ka hitoeraka ao amban'ny fitondran'ny fanahy. Ary amin'izay fotoan'izay kosa raha lavo aho dia tsy manana ninina entina namelohana ny ota. Fa raha ohatra ka mbola mijanona ao ambany lalàna dia mampiasa ny lalàna foana ny ota mba hanameloka. Fa rehefa miala ny lalàna, ina tsoa moa ny anana ny ota? Tsy manan-kery intsony izy satria tsy misy lalàna intsony, tsy afaka mampiasa ny lalàna intsony izy satria efa niala izany. Tsy hiditra anatin'izay sehatra izay fa angamantsika dia lany eto ny herinandro hanazavana an'izany. Fa hozy izy hoe tsy ambany lalàna ianareo fa ambany fahasoavana. Ary izany no atao hoe fanekena vaovao. Izany na tonga ny apôstôly Paoly rehefa voalaza an'izany rehetrarehetra izany tao amin'ny toko 9 sy ny 7 dia manomboka ny 9 amin'izay izy dia izao no lazainy hoe ary amin'izany. Izany hoe amin'ny fanomezanareo lanja izay rehetra nolazaiko taminareo tany aloha dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa mazava loatra izany e. Raha ny tiako dia mba sarotsaro takarina kokoa noho izay ilay izy fa tena mora loatra. Fa mazava loatra e. Hoe ny kristiana anankiray voaheloka ve tsy azo heverina intsony izany. Dia nefa manana fahasarotana ny kristiana mamela ny tenany. Andriamanitra aza mamela azy dia izy indray manohatra ny famelan'Andriamanitra. Amen. Izany no antony hoe rehefa eo ny famelan-keloka, rehefa mamela heloka Andriamanitra dia tapitra hatreo. Teneny eo akaikinao hoe tapitra hatreo, hoe tapitra hatreo. Tsisy ninona intsony.
dia nefa mitolona foana ny ataontsika, mitolona ny ataon'ny kristianina satria tsy mahalala izy ireo, tsy mahalala ny famarinany filazantsara. Fa izany anie natao hoe fampianarana tsy misy kilema fa tsy izay tantarain'ny olona anareo hoe satria efa nanoty ianao noho izany ianao tsy mendrika intsony fa inona zany zavatra any Andriamanitra ary ve namonjy sy nanamarina dia ianao indray niteny amiko hoe tsy mendrika fa za tsy haino anao tsy misy idinako ny zavatra lazainao. Mazava avokoa tsika rehetra ny amin'izay manarak'izay dia misy ihany koa ilay fifamelana eo amin'ny samitsika. Fa mbola tantara hafa ihany koa io, mbola karazana olana hafa mihitsy io. Hoe mila mifamela satria misy rahalahy nitantara zavatra ohatr'izao tamiko, niteny zavatra ohatr'izao tamiko, na inona. Hoe nampangainy hafa nanao an'izao, niteny marary tamiko izy dia tena tohana be aho. Fa tsika ve mbola zaza sa efa olon-dehibe? Mandratra antsika avokoa ve ny zavatra rehetra amin'izao fotoana izao? Ahoana no ahafahantsika manaiky sy miatrika ny fanenjehana raha tenina rahalahy fotsiny aza dia efa mandratra sy mankivy antsika? Ahoana no ahafahantsika hanaiky ny fanenjehana? Dia ahoana moa izany no ahafahantsika hiatrika sy hanaiky ny fiampangan'ny mpanota sy izao tontolo izao antsika? Raha ohatra ka tenina rahalahy na anabavy somary manelingelina kely fotsiny dia efa hozy isantsika manao hoe tena noratrainy lalina, tena lalina ao. Fa mila miala ao anatin'izay sehatra izay tsika, miala ao anatin'izay ambara tonga izay, ka manaika hitombo kely ao amin'ny fanahy. Dia teny hoe marina tokoa fa niteny toy izany izy fa andeha ho avotsy toa mamela azy dia tapitra treo tsy misy inona intsony. Misy fotoana koa ohatra nivadsika tafiresaka amintsika, somary tafiteny marary amintsika izay tsy dia akastrahantsika loatra, fa mandiny tena isika dia manetry tena dia mamotsitra ka mamela, dia ohatran'izay ihany koa azo mitovy amin'izany mihitsy. Fa izany anie ny tena tokony ho izy. Isika izany tsy eo amin'ilay sehatra anankiray intsony adiny iray aty aoriana dia mbola ilay miteny hoe tandremo kely ilay fitenina ao anaty eo, fa efa tapitra ny zavatra ohatr'izany, efa tsy amintsika intsony zavatra ohatr'izany fa zavatra efa tokony laozantsika taonany maro. Tapitra treo, efa olona mitombo isika, efa matakatra sy mikomprendre raha azontsika tsara ny fon'ilay olona fa tsy ilay teniny silifatra kely akory. Sa ve isika hijano eo amin'ilay sehatry ny fifamaliana foana? Isika ve mbola eo amin'ilay sehatra ohatr'izao foana hoe miandry an'iny rahalahy nibebaka amiko mihitsy avy hamela azy, fa inona ny zavatra tahaka an'izany? Jesosy ve niandry anao tsy hanota intsony vao nanaiky hiakatra teo amin'ny hazo fijaliana? Fa fony mbola mpanota isika ho ny Baiboly dia efa tonga hamonjy antsika Kristy. Fony mbola mpanota isika ry tsy niandry antsika hoe la afaka any amin'ny otantsika isika sady tsy nisy olona afaka nanafaka antsika raha teo, fa izy rery nanana fahefana mela ny helontsika. Noho izany atsara amin'izay le hoe ny vadiko hoe ny rahalahiko hoe ny anabaviko hoe izao mihitsy any ny tenen'ny tamiko, izao iny dia alaiko ny telefonina diny afa miresaka amin'ny ranabavy Antoinette dia ozy izy aho Antoinette jerenao any ny alefa nianina tamiko hoe jereo any ny tenen'ny tamiko dia ozy izy koa Antoinette anga. Dia eo amin'izay tsika lasa maka ny andraikitry ny mpanao gazety. Ary izay mihitsy ny kristianina, ilay kristianina ranofo, ilay kristianina zaza, dia iny fa maka ny telefonina izy mba hitantara ary mitady olona comprendre anazy izy ary mampalahelo dia mahita olona izy. Mampalahelo fa mahita olona mahazo azy sy micomprendre azy izy. Ary tokony hiteny an'izao ilay olona tsy maninona izany rahalahy mahafinaritra iny ka renesy fotsiny fony mamelany elona, fa izao ny tenentsika anga izany ve ny teneniny, za koa efa natao ninona izany mihitsy ka. Fa tena any amin'ny jardin d'enfant mihitsy misy antsika raha izany, any amin'ny klasy maternelle, fa tsy olon-dehibe tsika raha izany fa olona any amin'ny maternelle. Tena hoe zaza no ny teny ve fihetsika na zava-mitranga dia mamendry fendro isika, fa tsia izy ianao ao amin'ny Kristy fa aoka izay lay ara-nofo, lay mahazaza. Dia niany isika ny taonany maro tsy mety mataka-javatra, vakio ny Matthieu 9. Raha mbola tsy azontsika ihany ny mahazava-dehibe ny famelan-keloka. Matthieu 9:4 dia enaro tsenjery, enaro tsenjery ty.
raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamela ny anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Zavatra matotra zany a, tena resaka maty io. Ndao ny raisitsika ohatra zany miaina fiainantsika makristianitsika dia niteny zavatra tamintsika ohatra zany George, dia tsy namela ny elony itsika dia intsika manatona ny tompo raha pitso maraina dia ozy isika amin'ny tompo hoe mamela ny eloko tompo hafa ny zavatra ohatr'izao nataoko, fa ozy izy ny tompo hoe tsy afaka mamela ny eloko ao a. Ary ny tenin'Andriamanitra mihitsy anie milaza amintsika an'izany hoe tsy hamela ny elontsika mihitsy izy raha tsy manitsy ny fotsika aloha isika ka mamela ny eloko George rahalahintsika, tsy azo heveriny zany ary zany zavatra zany a mila takatsika. Satria ny famelan-keloka tsy zavatra azo vidina eny amin'ny supermarché akory fa hetsiky ny fanetreteny io. Hetsika tao io izay mitaky fa tiantoka, zany hoe misy tombam-bidy, misy vidiny io. Amen. Fa zany ny azo fijaliana mila hetsika, mila manetry teny isika dia miazona ny fotsika ho mazava isika madio. Ary rehefa manatona an'Andriamanitra amin'izay tsika ka mangata-pamelana aminy dia ozy izy anaka mamelanao mamelanao zao dia zao ihany aho. Amen. Fa indraindray tsika mieritreritra hiaina kalitao-piainana hoe za tsy hamely zany mihitsy ary miaraka amin'izany nefa dia hiazona fifandraisana mazava amin'Andriamanitra. Fa nareo ve ahoana e? Ny vaditsika aza tsy avelantsika dia intsika manatona ny tompo hoe tompo ary io vavaka io isa-maraina io mivavaka isa-maraina mamaky ny tenin'Andriamanitra, fa ilay vaditsika nefa tsy avelantsika. Fa tsy mihaino anao izy raha lasy anabavy tsy mamela ny eloko ao koa izy. Ny teny mihitsy anie no manasaraka eto, ny teny manapa-kevitra eto e. Andao anie jerentsika izay tenenin'ny Paoly, Jesosy mantsy ny teny an'ity voalohany ity, fa jereo izay lazain'ny Paoly. Ary fantatrareo tsara fa tsy teny mifanohatra amin'izany mihitsy Paoly, azo antoka izany. Jereo ny Kolosiana 4 ny andininy 17. Raha mivoaketo isika amin'ity marain'ity dia aoka ho lehilahy sy vehivavy tena marina eo anatrehan'ny tompo. Ao dao vakitsika ny Kolosiana 4 dia ny andininy 17. Dia ozy izy hoe mifandefera. Inona ny dikan'izany hoe mifandefera? Inona ny dikan'izany? Ekeo amin'ny maizy azy ny rahalahinao. Anao hiaraka aminy, tsy hoe manohana ny ratsy ataony akory mifandefera. Ary misy manana alahelo amin'ny sasany, mihitsy ilay niteneniko teo dia ahoana ozy izy? Mifamela eloka ianareo. Tahaka ny namelan'ny tompony elokareo no aoka mba hamelanareo kosa. Ahoana ozy izy? Tahaka ny namelan'ny tompony elokareo no aoka mba hamelanareo kosa. Tsy afaka mamela ny tsy famelan-keloka hitoetra ao anatin'ny fotsika isika. Tsy mananjo isika hiazona tsy famelan-keloka ao anatin'ny fotsika. Efesiana 4 dia ny andininy 2:30. Ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka hifampiantra sy famela eloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny elokareo ao amin'ny Kristy. Amen. Efa ampy ve zay sa mbola mila mitady andinin-tsoratra masina hafa isika? Raha mbola mila andininy hafa isika dia anjaranareo mitady an'izany rery noho izany izay toe-po zay zany mila nanantsika ao anatin'ny tenan'i Kristy hampiaritsika amin'ireo rahalasy anabavy. Satria izany ny toe-po mila nanantsika. Enjehana ve tsika? Mamela eloka isika. Voaratra ve ianao dia mamela eloka? Ary rehefa mamela eloka anitsika dia tapitra hatreo koa ilay ratra e. Satria raha tsy izany dia azontsika ilay ratra dia zaraintsika manolona dia lasa lotika isika, tsy tiantsika intsony ilay olona. Ary rehefa mifanena amintsika ny an-dalana ilay olona dia aleontsika mivily lalana ohatran'ilay fataon'izao tontolo izao. Tokony tsy misy ololetina dia anankiray aza ka tsy afaka mifampijery amin'ny maso na iza na iza.
mbola verika any tsy misy olona na dia ray azy eto mananjo amin'ny mahasamy kristianina ka mifanena amin'ny olona anankiray izay nandratra anao na nanao tsy nety taminao ka tsy vitanao mijery azy ao anaty masina. Ary zany no antony ny anjara ndraikintsika dia tsy mitodika any amin'ilay olona izay nandratra antsika na nanenjika antsika fa mitodika aty amin'ny tenantsika manokana. Nahoana fihetsika ilay olona na enitaona ary izy vao hifona sy hibebaka tsy olaka izany fa za fotsiny mila mamela zao dia zao ihany. Mamela zao dia zao ihany. Amen. Ary marina nefa zany ny anahy mivadiko tsaroky ilay nataony tahaka an'izao fa mbola miaina amin'ny lasany ianao zany e. Mbola miaina amin'ny lasa zany ianao ary ny fiainantsika mitraikefa ny lasa dia tsy mitondra vokatra hafa fa tsy ny anitsaka antsika. Zava-misy marina zany. Noho izany ny fandavana tsy hamela heloka dia miteraka voka-dratsiny. Io zany tsy vitany hoe tena tsy vitako hoe hitanao rahalahy mila mamela heloka ianao fahasoavan'ny tompo hitarika anao amely tsy vitako hoe avonavona. Ny famaritana an'izany rehetra zany dia avonavona. Fandavana tsy te hitondra ny azy fijaliana, fandavana tsy te hanetry tena, fandavana tsy hanaiko faty antoka, fandavana. Dia rehefa anontany ianao hoe inona ny famaritana ny azy fijaliana dia hainao ery manazava azy fa tsy mahaliana anazy zany ary tsy mahaliana ny tompo zany. Mahaliana ny tompo dia rehefa eo anoloanao ilay zava-mitranga izao ankehitriny izao ka manome fahafana anao izy hitondranao ny azy fijalianao, hanetrenao tena sy handavanao ny ainao dia izay no mikaonty amin'ny tompo. Fahalalana. Ny fahalalana, ny fanambarana ny amin'ny afatry ny azy fijalian'ny tompo dia zavatra anankiray fa mila iainana ihany koa zany. Mila iainantsika zany. Izay no mikaonty indrindra. Raha tsy zany dia iaina ny voka-dratsiny tsy famelan-keloka isika. Misy olona ohatra tsy mety mandray ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra mihitsy satria ny famelan-keloka dia manetsika ny fitahian'Andriamanitra. Miaina tanteraka ny famelan-keloka zany hoe ny andavanandrom-piainantsika zany dia ao anatina toe-po sy toe-panahy ny fahavonona na amela ny zavatra rehetra mandrakariva. Sokafo ny varavarana ho amin'ilay fitahian'Andriamanitra tokony hirotsaka amintsika. Ary io zany tsy tokony ho fihetsika fotsiny fa misy voka-dratsiny io raha ohatra isika ka mitoetra ao anatina tsy famelan-keloka, fa misy vokatra tsara kosa raha manapa-kevitra ny hamela heloka isika. Tena miova mihitsy zany ny zavatra rehetra satria zavatra anankiroa samy hafa ireo hainareo tsara ny tenin'Andriamanitra izay nolazain'i Jesosy misy ny lalana tery ary misy ny lalana malalaka. Inona moa ny lalana malalaka? Ny lalana malalaka dia izao hoe iaino any ny fiainanao maha-kristianina fa aza mamela heloka mihitsy. Fa izao kosa ny atao hoe lalana tery rehefa manana fahafahana ianao hamela heloka dia izany ny atao hoe lalana tery. Samy hafa ireo satria ny ray mitaky fanetretena, ny ray kosa mitaky mba hitohizanao anatin'ny avinavinao. Zavatra samy hafa ireo. Ny ray miaina anatin'ny avinavina, ny ray miaina anatina fanetretena. Ary lalana tsy maintsy andalovantsika io, azo fijaliana izay tsy maintsy entintsika. Tena tsy vitako hoe isan'andro vaky izao kosa ve ka isan'andro vaky izao mihitsy tokony tsy hisy olana any amin'izany. Raha isan'andro dia ianao ka indray isam-bolana ny anazy dia anjaranao zany. Fa izay zany ny azo fijalianao ary izay kosa ny azo samy hafa daholo ny olona rehetra. Ary aza miteny mihitsy fa maninona kosa ny tsy mitovy fa tsia tena tsy zany izay navelan'ny tompo hitrangy ao anoloanao dia ety ny azo fijalianao manoloana an'io dia aza monimona, aza mitaraina, aza mitady olona hikomprendre anao, aza mampifendrifendro ny tenanao akory fa mitomboa ao anatin'ilay zava-mitranga satria rehefa mamely ianao dia mitombo ianao zay. Enja zany mafy zany kanefa tena fitahiana loatra ary fahasoavana loatra, fitahiana sy fahasoavana mirotsaka avy amin'Andriamanitra izany. Fa mifanohatra amin'izany kosa ny tsy famelan-keloka, mikatona tanteraka mihitsy ny vavahadin-dranon'ny lanitra, tsy misy ninina mirotsaka eo, tsy misy na inona na inona. Noho izany miara-miasa soantsika ny zavatra rehetra rehefa manetry teny isika, rehefa fantatsika ny azo fijaliana mila entintsika. Amen. Ka raha mamela isika dia fahasoavana tsy takatry ny saina. Mahatalanjona. Hitantara tantara kely aminareo izay mahakasika ny Ranabavaudrey. Ino tsara ary. Tao anatina fotoam-bavaka izay tao am-piangonana
dia tamin'io fotoana io a tsy tadidiko tsara ntsony zavatra nitranga fa nanatona ny vavahana teny aloha ny olona dia zay zany zavatra nisy dia nisy anabavy anankiray zany a nandroso teo anoloana teo amin'ireo olona zay nivavahana zany dia nanantona azy moa ranabavy Audrey mba hiaraka hivavaka aminy a dia nanontaniana Audrey moa izy hoe misy zavatra ve ao anatin'ny fonao ao a zay mbola nazominao tsy navelanao eloka dia namaly tsara izy hoe eny dia ozy izy moa Audrey taminy hoe vonina venao ny amela eloka dia teo izy teo zany olakolaka hoe tena mafy zany dia ozy izy Audrey taminy hoe andeha aloha zay hivavaka ho an'ny olona hafa fa rehefa vonina ianao ny amela eloka dia hivavaka ho anao aho dia toy ihany moa zany Audrey dia rehefa tapitra amin'izay ilay fotoam-bavaka iny Audrey nanantona azy mba hivavaka ho azy satria efa vonina izy ny amela eloka dia henonareo tsara tao anatin'ny 50 taona ity vehivavy ity tsy namela eloka ny vadiny tsy namela ny elony mihitsy izy azonareo atsaina ve zany azonareo atsaina ve zany hoe possible ve ny zavatra ohatr'izany ary maro ny vehivavy tsy mamela ny vadiny tena maro ny vehivavy tsy mahavita mamela ny vadiny eny tena maro ny tsy mamela eny misy lehilahy koa tsy mamela ny vadiny fa ny ankamaroany dia vehivavy avokoa ny tena marina zay aloha fijona vavolombelona voarainay fa tsy resaka ny amin'ity loha hevitra ity tsika akory fa ny tena antony matetika hoe nahoana ny vehivavy foana satria ny vehivavy dia indraindray maka ny toerana izay tsy tokony azy ary io fahefana izay niraisin'izy ireo io no manakana azy ireo tsy mety anaiky an'ilay zava-mitranga eny mety misy antony hafa ihany koa eo koa ny avonavona sy ny sisa fa tsy hitony amin'izany ntsontsika satria mila mamarana an'ity loha hevitra ity tsika noho izany ny voka-dratsy ny ateraky ny tsy famelan-keloka dia eo ilay fakamangidy ao anaty manana fakamangidy ao anatin'ny fotsika ary ao anatin'izany ao amin'ny Hebreo ny 12 dia ny 14 12 ny 14 mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary famasinana fa zay tsy manam-pamasinana dia tsy ahitany tompo ary mitandrema tsara fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy bio tsara le hoe fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra fandrao isy fakamangidy mitsimpoka ampikorotana ka ho voaloto ny maro midika zany fa rehefa misy olona lotika na azo ny fakamangidy dia tsy azomino azy rery ny olany fa andotolo-kafa ihany koa izy ezaka izy hitady olona izay azo azy ka amana ny fakamangidy izay ao aminy ary mahatonga korotana ozy izy zany mampitsimoka mitsimoka korotana mitsimoka zany maniry noho izany zany tokony tsy toetra anatin'izay toe-panahitra izay mihitsika izany no antony hoe tsy famelan-keloka dia tena mamono ny fiainana ara-panahy ny kristianina anankiray mihitsy ary lasa fitaovana mpampisaraka mihitsy izy ny kristianina anankiray izay tsy mamela heloka ary mihazona fakamangidy ao anatiny dia fitaovany fampisarahana satria tsy maintsy hitady olana izy izarany an'izay olana izay izarany an'izay tantaran'izay ary ny olana indrindra dia zarainy araky ny fatakarany azy zany zany zava-misy ary le olona anankiray izay tantarainy ihany koa dia tena mino fa manana ny rariny izy ary zay hono no antony tsy amelany fa tena zavatra any amin'ny maternelle tena any amin'ny klasy maternelle fa tena maternelle zany tena magagy fitaovan'ny korontana sy ny fampisarahana andraindray anefitsika tsy tonga saina amen ary tia ny tena zava-doza
dia zaho hoe mbola mifamatotra amin'izany olo zany foantsika kehitriny dia naiza le atsika dia tsika ho anatsika foana ilay olona izay tsy navelantsika heliko io dia eny mandritry ny androm-piainantsika eny a dia misy mampifamatotra foana amin'ilay olona izay nanao tsy nety tamiko io ka mbola tsy navelako ny elony noho izany naiza leako dia etiko ao anatiko ao izy miaraka amiko foana koa izy fa voafatotra tsika raha izany e tsika nefa tsy natsoina ho voafatra fa natsoina olona afaka amen mety mbola misy zavatra hafa mamatotra antsika fa ilay fatotra resaka hoe dia ilay fatotra manokana voafatotry ny olona anankiray isika satria tsy mety navelantsika eloka mihitsy ny olona anankiray dia nefa raha tsika lasa miara-miaina amin'iny olona iny isan'andro isika dia mimononmonina mitaraina isika dia miteny amin'ny tompontsika hoe Andriamanitra ao dia mitomany isika manao zavatra maro raha tokony hamela eloka fotsiny dia vita indrisy nefa fa mbola olona maro ny tahaka izany ankehitriny fa raha lasy anabavy mila mitombo isika fa ny famelan-keloka kosa nefa araka ny teneniko anareo teo amaranako azy a ny famelan-keloka dia manokatra varavarana ho an'ny fitahian'Andriamanitra amen ary le famelan-keloka tsy eo amin'ilay ambaratonga fotsiny oka izay fa vita mazava fa rehefa mamela eloka marina isika dia afaka mandray zavatra hafa ihany koa na ara-panahy na ara-materialy na azo tsapahitanana dia ireo karazana fitahiana rehetra avy amin'Andriamanitra rehefa misafidy ny amela eloka isika manokatra varavarana maro ho an'ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra izany efa mivakitsika teo aoka ozy izy tsisy olona hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izany hoe tsisy olona hodiso ny fitahian'Andriamanitra fa zany anefa nataontsika rehefa tsy te hamela eloka isika ka miazona fakamangidy ao anatsika ary aoka tsika tsy hitohy hevitra ny kristiana zany tsy tokony mitohy tonga ao am-piangonana mipetraka ao am-piangonana isaky ny lahady mihaino toriteny ka mino sy mihevitra izy fa ho tahiana miaraka amin'izany fa misakana eo aminy bloqué izy misakana eo aminy tsy azo heveriny zany ary ambonin'izany rehetrarehetra zany aza tsy misy fiadanana ao anatiny ny kristiana anankiray izay miazona fakamangidy tsy mamela eloka dia tsy manana fiadanana ao anatiny ao fa ny tompo anefa niantso antsika mba hananantsika fiadanana noho izany misy lisitra ireo fitahiana lisitra ireo fitahiana ho antsika vahoaka an'Andriamanitra fa antsika miaina ny zava-misy marina ny fiainana maha-kristianina amen dia tonga anatina fehi-kevitra anankiray tsika dia ninona mila mitondra ny azo fijaliantsika isika fa mila mitondra ny azo fijaliantsika sy manetry tena isika fa antsika torotoro sy mitombo ao anatin'ilay tranga miseho ary zany ny atao hoe fiainana maha-kristianina ary tsy tokony hitoetra ho zaza intsony isika ka hisotro ronono isa-maraina fa tsia resahan'i Paoly tsara zany ao amin'ny Korintiana ary mpanoratra ny Hebreo ihany koa dia milaza an'izany mazava ary ararotina ihany koa ao anatin'izany amaranako azy dia izao hoe aoka tsika nakatona ny varavarana ho an'ny fahavalo mba tsy hisy hirika hidirantsony mikatona tanteraka ny varavarana ary everiko hoe zavatra lehibe loatra izany fandraindray tsika monmonina manao an'izao ny fahavalo tsy kely lalana kanefa tsika tsy mamela eloka tsy mavita mamotsitra sy mamela eloka ary le mpivady dia tahaka izany foana ny fomba fiainany mandritry ny androm-piainany ray manontolo noho izany raha lasy anabavy rehefa miresaka hoe famelan-keloka isika dia mila tonga saina ihany koa isika fa tsy tokony miainany amin'ny lasa intsony tsy tokony mitohy miainany amin'ny lasa intsony isika fa miaina amin'ny ankehitriny isika amin'ny finoana miaraka amin'ny fanantenana an'ilay zavatra izay miandry antsika any amin'ny ho avy amen ary mivavaka ao amin'ity marain'ity mba ho afaka avokoa ny isika rehetra amin'ireo endrika fiampangana sy fanameloana rehetra izay avy amin'ny fahavalo ka samy havita mela ny eloko ny tena tsikavy ane isika rehetra ka anaiky ny famelan-kelok'Andriamanitra fa indrindra ihany koa ny amela antsika ny fahadisoan'ny hafa izay nanisa ratsy antsika indrindra ireo mpivady ary everiko hoe tsy isika izay manatrika etiany no iantefan'izany teny izany fa ireo rehetra izay miaino antsika sy manaraka antsika ihany koa satria maro loatra ny kristiana izay miaina anatina tsy famelan-keloka any ka tsy vitan'izy ireo miaina ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra izay efa nomanin'Andriamanitra ho azy ireo amen
ka noho izany andao ivavakitsika ho an'ireo olona rehetra izay tsy mety mahavita mamela eloka, dia ireo izay mbola miazona zavatra ho an'ny olona ao anatin'ny fony ao, na iza ny olo izany na iza, ivavakitsika mba haneho ny fahasoavany amintsika ny eny Tompo, mba hahafahantsika mamotsitra sy mamela eloka. Amen. Alleluia. Saotra ny Tompo a, dia tena mankasitraka ny Tompony amin'ny teniny a. Mino fa niteny tany am-pontsika ny Tompo a, dia samy nandray isika tanatin'izao fotoana izao a, ary tena fitahiana ho antsika tokoa no izany tenin'Andriamanitra izany a, ahafahantsika mitombo a, dia mandroso a, dia mandeha lavitra kokoa hatrany ao amin'ny Tompo a, dia isaorana izy ny amin'izany. Tena ny Tompo ny isaorantsika tamin'ity fotoanandroany ity a, satria araka teko foana hoe tsy mitsahatra miteny amintsika Andriamanitra, satria tena tiany itsika, satria tsy tiany izy tavela fa tena tiany avita ilay azakazaka hatramin'ny farany a, dia manambara ny fomba foana amintsika izy a, na mbola aiza mety hoe toerana misy antsika amin'izao fotoana izao a, dikan'izany mbola amin'Andriamanitra mbola misy fanantenana foana ao amin'Andriamanitra, fa sika tsy rara iavy mihitsy zany no tena andao anokatra ny fontsika ao anatin'izany. Dia ndotsika hitsangana dia anao nytirana ankaity hoe fahasoavanao Jesosy ny antso ahy a, hivavaka tsika rehefa avy eo amagana izao fotoana izao.
Alleluia. Sotra ny amin'ny teninao tompo, sotra ny amin'ny fahazavan'ny teninao dia ny fanambaranao izay ampitanao tamin'ny alalan'ny mpanomponao. Manoloanan'izany teninao zany dia tahaka ny mijery fitaratra tokoa zay Jesosy ary mahita ny aminay tsirairay avy. Tompony ao am-ponao dia retanay hatramin'ny farany. Tompony tena drafitra efa nomaninao hatramin'ny voalohany zany Jesosy. Ary efa niantso anay, efa nifidy anay ianao, ary efa safidy anay efa ela tokoa ianao Andriamanitra ray. Azy tianao isoverina dia raha akory ary aminay tsirairay avy ireo Andriamanitra ray. Fa alefanao ny teninao tompo, ary ambaranao hoe tsy miverina aminao foana zany teny zany raha tsy mahatanteraka zay efa nandrahana azy. Ary tsapanay Jesosy hoe tsy kisendrasendra no ahafahanay mandre an'izany teny zany, fa mbola te hampiorina anay mafimafy kokoa hatrany ianao Andriamanitra ray. Na manao ahoana zay Andriamanitra manoloana an'izany teninao zany, fa misy fanampy tokoa Andriamanitra ray zay apetraka ao manoloana anay tsirairay avy, zay nandre ny teninao tamin'ity fotoana androany ity. Andriamanitra zay tsy manery anay ianao, Andriamanitra manome safidy anay foana ianao Andriamanitra ray. Ary fantatray fa ny fanahinao Andriamanitra no mitarika anay hatrany amin'ny fahamarinanao, ary mitondra anay hatrany amin'ny marina ozy ny teninao Andriamanitra ray. Dia androany tompo, fantatray fa miasa ianao, ary miasa hatrany ianao Andriamanitra, na ho anay zay manatrika eto amin'ity toerana ity, na manaraka mivantana izao fotoana izao. Raha eo tenao kenao tena anampy anay ao anatin'izany. Ampio ny tsirairay avy Jesosy, toano ny tsirairay avy Jesosy, mihoery ny tsirairay avy Jesosy, satria herinao Andriamanitra ray no ahafahanay mahatanteraka an'izany. Tsy misy hery maha-olombelona anay tokoa, fa profety izany, fa mila anao Jesosy, tena mila anao, satria tamin'ity fotoana androany tena teny tanaponay ianao, nanambaly ianao Andriamanitra ray. Fa zay no Jesosy fa zany teninao zany dia tsy miverina ny aminao fotsiny, fa manao ny asany ao anatiny tsirairay avy zany amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy eo, satria fantatray Jesosy fa mbola betsaka ny zavatra mbola mila ahitsanao aty anatinay aty, mbola betsaka ny zavatra mbola mboalinao aty anatinay tsirairay avy aty, satria te hitondra anay amin'ny fahatanterahana hatrany ianao. Raha eo mankasitraka feno anao izahay, misaotra ny amin'izao moment zao Andriamanitra, ho anao rery ihany ny voninahitra mandrakizay Jesosy, satria fitiavana mandrakizay tokony tena itiavanao anay. Misaotra tompo, voninahitra dia aoka ho anao rery ihany, fankasitrana dia aoka ho anao rery ihany. Ianao le Andriamanitra zay mijery, ary Andriamanitra mahita anay, le Andriamanitra zay tena tia anay amin'ny fonao rehetra. Misaotra anao zay tompo, mankasitraka feno anao izahay. Alleluia, amen Jesus, alleluia. Tsika tia kamafo an'Andriamanitra, zay ny fotoanantsika dia mankasitraka anao zay manaraka ilay mivantana hatrany ao anatin'izao fotoana izao, dia manasa anao hatrany izay hiaraka aminay foana isaky ny alarobia tahaka an'izao, dia samy mitahina Andriamanitra tsika tsirairay avy amin'ny
iray a